voan'ny aretin'ny taovam-pisefony onja fomba fisehon'ny fiombon'ny aretiny izany ka mety hamono raha tsy voatsabo tsara sy ara-potoana. Ry ray aman-dreny, mety mamono ny zaza amin'ny pneumonia. Eto avy hatrany any amin'ny tobim-pahasalamana na ny tobim-piaseny zanakao raha mikohaka sy aingana no mahazatra ny fisefony. Ufankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao RDJ Musique R&B Niam Andian Sinena Joanne Vitra, Dealmaker Silampanay, Adream Zanyar, Arian Joe Jules MG D Sikizl CY Melanie Walker Siladen Beats Mulia Hia NK Inumali Successy X-Star Mandesazar Fitiumi Ira Nankafiznao Amni SMS Orange 032 32 00766 Na 033 56 00766 Si 034 34 00766 Code RNB RDJ Tico Namako I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainunao ni vaovao mafana amin'ny vatana. Amin'ny fomba amin'ny vatam-batana. Vavaray feo dimy. I feel good. Miarabantsika rehetra ary mino fa mazava ny teny. Na dia somary miteny mora aza tsy haiko inona ny ilazany zareo hoe mitenena mora hoe aho hoe miteny mafy angamba no tena ilaina kanefa moa dia fiarahamonina tsy misy raorao deba ihany ty ary dia manararaotra miarabantsika tratrany tao enane mba tsy taona hitondra zavatra tsy mety fa tsara. Izy aloha dia taona tsy ankasa nefa tokony hiasa. Ny zavatra tianambara dia nisy amboaravoara. Ny zavatra tsy tsara ho an'i Madagasikara. Atombokantsika amin'ny hoe be ny teny mifandraiky amin'ny zavatra mitranga izao. Tsy mitombina intsony hoe romboy satria ny mitehika aza mahazo tsiny. Ny eloka ibaboana ho ny mody rariny. Ny rariny ibaboana mody langa. Ny langa ibaboana mody adalana. Ny adala ibaboana mody any an-trano. Zay no mety ho marina nefa tsy marina asa. Mba eritreritro zay satria za sady nianatra filozofia no nianatra politika. Dia miteny indray raha tsy mba hoe izay tsy nitie taminareo no aoko hitoraka azy ireo. Fa ny mitoraka mila vato. Fa ny fiavian'ny vato no ilaina fantatra. Vato no tsy ponina sa vato nangalarina sa vato lehibe no kapohina dia rehefa potika no raisina sy no zaraina tsirairay. Hainareo no nahatonga ny fiteny hoe zay tsy nitia taminareo no aoko hitoraka azy ireo. Nisy vehivavy no heverina fa homeloka dia hoy ilay teny hoe saika no lapidena. Dia hoe izy ary no hanao azy. Dia hoe zay tsy nitia taminareo no aoko hitoraka azy ireo. Nefa rano tsy nisy nitoraka. Fa le izy mo
misy ny fiteny tamin'ny fotoananay, mialatsiny fa ataoko hoe fotoananay, hoe ny ankizy kehitriny tokony taona 2 fanantenana izany, fanantenana lehibe. Taony oe, ataovy izay lazaiko, fa aza taony ataoko. Dia ny ankizy ankehitriny tokony taona 2 no lasa tanora ankehitriny satria ankizy tamin'izany. Ary ny ankizy teraka tamin'ny taona 2 ny miteraka ny ankizy amin'izao. Anahoana? Zany ny ankizy kehitriny topony inona? Topony tsy misy asa. Fa raha ny ankizy kehitriny tamin'izany dia nitoy taminy hoe eto miakatra ity firenena ity. Dia rehefa avy eo mitoy taminy hoe mbola inty aho, dia nitoy taminy hoe minoa fotsiny ihany, dia nitoy taminy hoe samia maka, dia nitoy taminy hoe ny fievitro, tsy fievitra reo, ile mihevitrevitra eo. Dia misy indray aty aoriana zao ankehitriny ohatra hoe manantena fotsiny ihany asa, fa hitako mety hoe mianoa fotsiny ihany, rombo. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo 10. I feel good. Orange. Papier toilette sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay manefa iny, zay manasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Afaka miditra ka fa afaka foana ka. Sa mandeto sady manona. Izay nge sady mijery le cyclone hoe aiza izy zao a. Nakaiza izy. Misy olona manontany ato hoe fa ngatsy isy rivotra. Misy rivotra hatramin'ny rivodoza. Miarabantsika rehetra tsy maty foa manaina dia miaraba ny mpiaino, miaraba ny eto amin'ny plateau, miaraba iantsa i Bandiakama sy izay mbola ho avy eo fa mbola ho avy eo namana mantsakaiza rehetrarehetra. Miaraba le manao kokoa le ankizy vavy eo ambadika ao. Maro zareo miaraba antsika rehetra ny tokantrano any a, miaraba ny antsa Rerika manao kokoa ny any tokantrano rehetra any a. Iavintsy hoe fa tokony mandeha mianatra. Ny anay fa lasa zanak'Lery zany e. Tamin'ny enina ny anay efa lasa. Tairina enatra. Nagagana hoe tsika malagasy na mian'le anarana ho maly arivo. Nefa tokony tsy gasy tsony mamy azy. Fa tsika malagasy mety eo Madagasikara na mian'le izy. Fa ngatsy efa ihany Keny zao efa maky an'ity sa Keny zao. Tsy efa mety foana ohatra ny Che Guevara io na Keny zao na Keny zao no soraty mitenena anazy. Efa Keny zao zany zao efa nahazo anarana le cyclone dia nivadika ho mitondra anarana hoe Keny zao. Lasa cyclone tropical intense izy. Fa tsy tempête. Tempête tropical intense. Zay no izany efa mitondra rivotra eo amin'ny 200 kilometatra isan'ora eo izy a. Zay mba tonga azy a. Fa izy mandeha mafy a. 530 kilometatra isan'ora ny fandehanana. Zaho taloha misy fotoana nge cyclone mbola nandeha mafy no izany hoe. Mafy zany ko matetika izy eo amin'ny 20-20 eo fa omeko aloha manimba zavatra izy rehefa manaonao izy io. Ny filazana loza aloha amin'ny faritra mena aloha avy hatrany aloha dia omeko Diana, Sava ary Analanjorofo. Ho an'ny faritra mavo kosa dia loza manambana zany io a. Ny faritra mena dia loza mitatao zany efa ao le izy fangalam-pivoahana. Ya, dia ny loza manambana zany a faritra Sofia, Alaotra Mangoro ary Atsinanana. Reo aloha zany ny zava-misy aloha zany amin'izao dia efa mikija ny orana any amin'ireny faritra reny a. Efa nomeny Erika teo moa ny vitesin'le ranamany ity fa dia ny fitandremana ho antsika rehetra e. Amafisy ny tafitrano mihina fa efa namafisina melohan'ny fotoana fa tsy izao tsony vao andeha hiakatra ny tafitrano any ametraka an'le fasika be ragony iny a. Ny fitaovana ilaina rehetra. Araka voalaza moment omaly a.
tany eny amin'ny faritra Mbato Miravavy Fenerivo sotra mafy be ny rivotra tsy haiko hoe inona mahatonga an'izany rangahy nefa niangany tsy avany Atsinanana any aiza le izy any faritra Fenerivo Mbato Miravavy ina talata matambona ambony rivotra dia tena Kenezo tsy haiko zany fa dia teniteny dia zay eo aloha zany fa dia zay fomba raha ny vinavina ny fandehanana izy ity moa zany raha voalaza omaly ity dia misy anankiroa ny vinavinaina ny anankiray izy miditra eny amin'ny akaiky ny Antalasy tsy haiko en'izay izy dia amakivaky ny voatany izy midina izy midina fa tsy mivoaka makany ndrefana izy fa midina ny anankiray tsy midona kely eo fotsiny izy dia tonga dia midina tsy miditra tanety mihitsy dia ny vavahana moa zany dia le tsy miditra tanety mihitsy izy fa ino zany zao ny tadiavina nisy fotoana nisy tamin'ny taona ilay nisy cyclone tsy niditra tanety iny mihitsy nanaraka sisiny amin'ity anankiray ity aloha izy aloha zay ino zany misy le cyclone koa zany miarabanareo midira mandrosoa miarabanareo ifandimby teny eto zay satria voatonona teo za mieritreritra fa rehefa zavatra teneniko dia ohatran'za zany voateny vazovazo zany fa dia mirary ny malagasy mba tsy hijaly amin'ny cyclone mandalo somary miteny mora moa ato zay ny aloha sarotra be le manao feo amin'le mibitsibitsika zany hoe raha ohatra ka misy cyclone hita zany efa fantatra fa ho avy izy aloha efa isa taona zany efa fantatra ihany fa tokony ho avy le izy fa ny fiatrehana azy misy oety manana be dia be ihany dia miarabantsika amin'izao maraina izao avy ety Paris zany dia sady miaino ny loha hevitrareo ao no mitantara ny resaka aty ihany satria ny any aminareo zany zao misy cyclone ho avy niforona niainga tamin'ny balita zay balita ny existe fa dia lasa aty amin'ny tsy haiko ny anarana izy teo fa ny eto tanàna indray zao mba mitantara ihany tsena izao ohatran'ny karazana pizza raha tsy balita dia tsena izao ohatran'ny sakafo indray le izy fa ny resaka efa nataontsika iny mantsy hoe ny orana indraindray andrasan'ny toerana sasany zany hoe mila ihany manantena zany tsy maintsy mipetraka fanantenana hoe misy cyclone iny moa nandrasana n'ilay olona mety mahalala ny tanimbarina loatra aloha zany hoe marina ve ny fanamariana nataoko fa tsy ampy mihitsy ny rotsakorana dia tsy maintsy miandry cyclone ny any amin'ny faritra aloatra iny fa soa ihany fa ny faritra loatra rehefa misy cyclone dia tsy le rivotra no tena tonga any fa ny orana amin'ny ankapobeny aloha satria koveta misy tendrombohitra izy iny ny eto tanàna indray moa zany rehefa miresaka ny eto tanàna dia ny eto ivelany grevy ny transporteur amin'ny androany ary le izy moa tantaraina foana satria zava-misy ilaina ihany no mijery ny ataon'ny olona ny grevy ny transporteur dia ahoana le tina inona ny grevy ny transporteur amin'ity androany ity dia tsy misy ny busy ny RER ny métro dia mitokona satria misy grevy ny mpiasa amin'ireo fa ny azy azavaina ihany aloha satria raha tsara moa ratsy ny grevy moa ratsy foana fa misy filazana be mihitsy ny azy omaly hoe miomakomaninareo zay te handeha hiasa aza miasa zay mandeha miasa miomana mialofa bus ray isaky ny adiny ray ohatra mety ihany le izy satria le hoe mouvement personnel mais intersyndical ozy izy fa ilazana ianareo mpanjifa fa hitokona izahay no ny hetsika ataonay mpiasa fa ianareo kosa dia ampiomaninay dia ny meloa fa izy an'izay fa ray andro any le izy ray andro any io dia enoina satria resaka fitakiana ara-bola sy ara-tombotsoa io zay moa ny grevy moa zany misy miteny moa zany fa hoe dia grevy ve no azo atao sisisa sokafo meloa le varavarana fa manahirana rehefa misy grevy dia misy miteny hoe varavarana aika misokatra varavarana misokatra alohan'ny grevy ny tena tsara no miaoriana toy zay zany fa isorana koa deba tamin'ilay filgody teo fa deba koa tsy misorona okay anareo ary misatra mamperitreritra ala zany le bangy ato le izy sady ohatrany hoe manala azy ohatrany hoe mampinefa mamperitreritra le izy jereo kosa ozy izy nareo rehefa sabotsy sy alady mandeha mivavaka amin'ny finoana rehetra io fa raitra dia raitra tokoa ka ahoana moa ny enon'ny tompo hoe mantritsika zay nareo zay fa ny faneho-kevitra mpandeha kama iantsa rehefa maneho hevitra
dia ny fandraisana azy misy hoe raisina premier degré, misy ny raisina second degré, misy ny raisina troisième degré, fa arakaraka ianao izay mandray azy io. Rehefa alefa ny hevitra ray mety ny eritreretin'le olona hafa, fandraisanao azy hafa. Dia ino moa zany hoe arak'ilay teny matetika izay ataona eto manao hoe alefako ny hevitra dia ianao tompon'andraikitra amin'izay andraisanao azy io, fa za mandefa an'ilay hevitra fotsiny. Fa mahavariana foana zany ny sin'ny adihevitra, ahoana Francis, sin'ny adihevitra lehibe amina hevitra anankiray. Zay zany le miarabantsika rehetra, salama aby le mba mampieritreritra kely indraindray. Mampieritreritra kely hoe miteny hevitra ray ohatra i Francis dia hafa mihitsy ny fandraisan'le olona azy satria Francis le olona aleo raisina amin'izay andraisanao azy any le izy fa tsy maninona fa ianao ny tompon'andraikitra amin'izay fandraisanao azy io. Za tompon'andraikitra amin'izay teneniko fa nareo tompon'andraikitra amin'izay andraisanareo azy. Zay indrindra. Fa miaraba an'io Francis. Efa niaraba ato salama bo nidika ny abo zany sady ato zany no agny. Ay, fa somary ivadika resaka hafa kely ako mialohan'ny an'izana an'izay resaka loha hevitra horesana. Mijery Côte d'Ivoire sy Congo démocratique ve haratsina baolina re zany aza mitantara an'igny tena ela reraka tsisy ilana azy io tsisy tsiro mihitsy mijery an'le baolina. Resaka momba fampianarana ako satria dia omaly anidana ifotony teny amin'ny UNS teny am-pifoloha teny taorinan'ilay antso izay nataon'ny mpianatra teto. Tsika moa ny raha malala fa ny UNS tsy nandalo ka tavela tao amin'ny UNS koa nanao ny fanadihadiana ifotony zany efa tsy maintsy mbola anenjika anao ny fampalalam-baovao amin'ny fito ora ny talia teknika tatsy amin'ny vata marobokotra efa tsy indrindaona ihany hoe nakaizy bandekama vota marobakotra nakaiza lekala ihany famantarana ny famanondro amin'ny fito. Mijery hoe inona ny zavatra misy taorinan'ilay tadiditsika tarakama ilay fitakiana maheravaiky nataon'ny mpianatry ny UNS mahakasika ny tokony hampiaran'ny fanjakana n'ilay didim-panjakana izay hoe ho raisina mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra rehetra mivoaka ao anivon'ity fampianarana ambony manofana ho mpampianatra ity. Ampefilo io? Hatreto anefa dia tsy nampiarany fanjakana izay zavatra izay hatramin'izao ty tsy niantra le izy tsy fantatra hoe nakaiza dia io no tonga andry zareo ny antso hoe isan'ny antsoina manokana moa zany ny teto anivon'ny RDG hoe mba mitondra ny feoanay mpianatra hoe nametrahany zareo ny fitarainana eo ny angom-baovao koa raha teo makasika an'izay hoe aiza ny fampiarana n'ilay didim-pitondrana didim-panjakana momba n'ireo mpianatra ireo mitaky ny fanjakana fa ametraka fampianarana tsara kalitao zany tsara fototra nefa ny mpampianatra mbola ny mparitaka any amin'izao fotoana izao nambaran'ireto solotena ny efa mpampianatra moa zany ireo amin'ny UNS reo mpampianatra tsy mampianatra reto fa mpampianatra sanatria izy tsisy atao avy any amin'izay neviny any le izy dia hoe za te hanao mpampianatra fa fanontaniako fa hono misy fianarana tsy miankina arivo sy ray alina le eto zay indrindra noho isan'ny tarainany zareo hoe raha ny fianarana mpampianarana eto Madagasikara maro be efa tsy miresaka tsy miankina izy fa ny fanjakana no teneniny maro be satria tokony sitraka fanjakana izay indrindra nahoana izay ny tsy omena posta ozy inona ny olana za moa tsy fantatra moa zany fa mbola ezaka anatona ministera vola anaovana recrutement na mpampianatra efa nisy olo tena mpiasa-mpanjakana zay zao tena olana ngeda be anankiray inona moa ny olana ankoatran'izay mpianatra ny mitady mpampianatra be dia be ny sekoly mitady mpampianatra zay zao ny olana ngeda be anankiray ny volany tsy misy tsy taona nazokan'ity fanadihadiana anankiray ty fa tsy fantatro ny fitondram-panjakana mihitsy no tsy manao recrutement na mpiasa-mpanjakana aloha hatreto fa anankitelo ihany no ministera mampiditra mpiasa-mpanjakana kanefa voafetra ihany koa ny tetibola hampidirana mpiasa amin'izany dia ireto avy ireo telo ireo ministera misahan'ny fampianarana fa voafetra satria amanarivony ireo mpampianatra efa manana diplôma tokony hampianatra fa misy fetrany'le izy satria misy mpampianatra izay tsy manana diplôma dia tsy maintsy nampidirana anisan'ireny fram tsy maintsy nampidirana ho ao anatin'ilay tetibola anisan'ireny ny fram dia ireny zany dia afa anisan'ny nihinana n'ilay vola daholo ireny vola ampidirana mpiasa-mpanjakana eo ihany koa ny ao sehatra ny fahasalamana ny ministera misahana ny fahasalamana dia mampiditra mpiasa ihany koa fa voafetra ihany koa fa tsy hoe ty dokotera rehetrarehetra ty na ity paramètre rehetrarehetra ty dia nampidirana daholo voafetra ihany dia ny sehatra misahana ny fiarovana
ny eo amin'ny défense nationale sy ny police nationale filohandasy ny amin'ny filaminam-bahoaka reo ihany no sehatra mampiditra ministera mampiditra mpiasa-panjakana am'izao fampianarana zao ka izay indrindra somary mahagagantra zareo zany hoe tafiditra ao anatin'ilay telo iny moa efa mivalian'ny Francis fa voafetra misy nefa misy am'ireo mpampianatra tsy mampianatra reo nefa tokony ho tafiditra tao anatin'izay fa tsy nitonga ele izy tsy nampiarina ngele izy satria ny didim-panjakana dia misoratra manambara manao hoe ny mpianatra rehetra izay navita fianarana tamin'ny fampianarana fakana diplôma fampianarana dia tokony miditra ho lasa mpiasa-panjakana avokoa saingy indrisy tsy naharaka heritreritra hitanao ve le bandy le manao baolina hitanao le bandy manao baolina hoe ty vao milatsaka avy any ty baolina ty tonga dia riatako reprise à la volée fa nisidina le baolina tonga dia any ambony be any amin'ny tsy takamaso any heritreritra lasa lavitra misy mandakarivotra mihitsy ny arany sasany ny heritreritra tena lasa lavitra fa io zany tsy ampy no ento manana eo amin'ny fanjakana zany mipetra eo amin'le faritry ny fanjakana zany fa ny lalàna dia misy tokoa fa ny vola hoentina anaovana recrutement an'ireo dia ao le mampikato zany satria raha ho atao recrutement tokoa ary moa ireo ka tsisy ny budget dia ho ina ny anakaramana azy any ane izy io tsotra dia tsotra zay valy teny zay fa misy finirony be dia be azavaina ao anatin'io azoko ihany koa nefa nen'le mpianatra le tombotsoa ao anatin'le mpiasa-panjakana no tena tadiavana ka tombotsoa io lasa tombo ratsy rehefa tsisy vola fa izy afaka mandeha any amin'ny privé izy fa ny safidiny voalohany alohany any mpiasa-panjakana fa za mahafantatra bandy namana ohatra lasa tsy maintsy ampiasa an'le voambolana hoe bandy namana foana satria raha vao miteny hoe bandy akama dia lasa le tsy kaiketry le izy mahafantatra bandy namana ako tena mandra-pahatonga ny fandraisana azy ho mpiasa-panjakana nanao EN3 éducation physique izy mpampianatra éducation physique et sportive dia nampianatra tamin'ny sekoly tsy miankina teto Antananarivo izy nampianatra tamin'ny sekoly tsy miankina izy nandritra ny 3-4 taona tamin'ny taona 9 zany fa voaray mpiasa-panjakana ihany izy rehefa avy eo dia sady nampianatra tao amin'le sekoly tsy miankina ihany izy no lasa tamin'ny sekoly panjakana fa rehefa tamin'ny sekoly panjakana izy dia lasa tany afara fangana dia najano le teto zay resaka vola rakoty ihany taditsika tsara misy mampalelikely ana le bandy atao ny rina izay mpitondra ny touriste ataony manda ny volopointy tena faniriny tao anatin'ny fiainany mpiasa-panjakana maty moa izy ny efa rany asa izy raha mba tafiditra ihany na tsy ny olana kely ao anatin'ny état d'esprit ny opinion dia ity hoe tsara ny miditra ao anatin'ny asa-panjakana satria assuré ny retraite sy sisy io zany sécurité sociale io amin'ny toe-tsaina tokony apetraka amin'ny mpianatra koa nefa satria ireo mpianatra ao amin'ny N3 no teneniko fa tsy hoe ho retraite ny fiainana fa ao anatin'ny fiainana miasa ny revy fa rehefa retraite zany dia efa misotrosotro ronono eo nefa tena be dia be mihitsy hatramin'izao ray aman-dreny mamporisika ny zanany rehefa mianatra hoe aleo tafiditra mpiasa-panjakana ihany fa ny ao ny retraite no tsaratsara zay mihitsy le izy zay mihitsy le izy sy ny hoe 30 andro fanjava raika satria mandray vola fa enfin miresaka hoe volam-panjakana sécurité sociale langesy dia tena misy be ny andavanandro fa le hoe andeha hanao retraite hoe nidiranao zany fa tena miasà dia rehefa mahay dia izay fa za ohatra anako izay efa nampianatra tamin'ny fampianarana ambony nanao travaux dirigés sy cours kely koa le vola amin'ny ankapobeny fa le hoe poste budgétaire moa le volam-panjakana ao anatin'le loi de finance ihany nijereny hoe misy poste budgétaire ohatrao taditsika le raha matoa mpampianatra teny amin'ny ambaratonga ambony miantso hoe tsy mety fa ohatra ny 200 fotsiny ny fampianarana ambony nefa ny 3000 ny ery amin'ny ministra hafa dia anjarantsika menakavo mamisavisan'izay hoe ny ambaindainy vola ve ahafahana miresaka an'izay foana fa ny fahaizana hoentina mampandroso ny tena ilaina fa raha resaka budget de développement tsy ho ampy mihitsy raha tsy misy ambimbava kely fa raha ho karama fotsiny dia vary sy loka fotsiny dia tsisy développement possible le izy anosy anareo mahenona ty anosy mandray voaray ny atenina fa ty anosy mahavariana fotsiny atao amin'ny ato raha misy olona mandefa message ahako dia tsisy voarayako na ray ara ina mahatonga zany tsy zatry dia mahay loatra mahakasika ny za zany zasy ny teknôlôjia zany tsy dia mifakazo loatra le message zany manao hoe tenga hoe tokony io izy fa voarayako fa vakiko izy tsisy voavakiko mihitsy boatinao verina kely amin'le resaka fampianarana teo aho fanadihadiana ambadika zany nanaitra anahy fotsiny ny karama manodidina ny 5,000 sy 3 hetsy ariary zay 350,000 ariary ny karaman'ny mpampianatra ambany indrindra amin'izao
eny anivo mbola tsy mbola mikôty ihany nareo a. Aza mijerijery ana fa tsy haiko zany. Ka tsy fanontaniana zatra resaka ohatra mba voavalonao ihany ka tsy fantatro le izy tsy fantatro ny tena resaka karama tsy fantatro antonio anangy any karamako hoe tsy haiko zay tena marina mafy izy mirotsaka any banky any za tsy mijery izy akory fa ny ramatono mijery azy any eny tsiditra amin'intsika afantiako eviana ao anatin'le izy miverina foana am'le hoe itsiko zao ny azo ny vaniko lakana tanina ny riny tsara zay mpampianatra daholo any isan'ny loharanom-poiratsika dia zay zavatra zay tokony mba isan'ny jerena ihany le tena zany zavatra tantarany bandekama zany matsy zao le etsika torapo ao anatin'ny fandalinana zava-misy mariny zany ary tsisy olona hiteny mihitsy hoe tena diso kosa raha bandekama mariny zany tenenao zany fa rehefa tena ampiharina tokoa izay eo misehitry ny arabola tsy misy ary ka mbola misy oabolana azo oarina ihany koa raha ohatra ka noerana an'izay le hoe ny hazo ny vaniko lakana dia mitanina ny rino ny tsara satria ireo mpampianatra zao tokoa na toy izao antsika rehetrarehetra fa misy oabolana ihany koa hoe ny valala tsy atanana tsy atojaza any le izy satria tena tsy misy no ety manana efa tamin'ny taona 90 a reo bandy tantaraiko reo bandy anankitelo zao no teneniko orantene teo any rairika teo hoe ianina de ianina de ianina nampianatra tamin'ny privé teto Antananarivo aloha le reo mpiara-milomano aminay reo éducation éducation ino misy teo EN3 daholo reo éducation physique reo bandy anankitelo reo de nampianatra tamin'ny sekoly tsy miankana teto Antananarivo de aveo telo efatra taona foana efa tany amin'ny taona 90 no efa niana efatra zay voavoaray ho mpiasa-panjakana ary le rony le anankiray moa voaray mpiasa-panjakana teto tsy haiko izy tany ambotro manjaka sa taizy le riny de sady afaka nampianatra tato am'le sekoly tsy miankina teto ihany izy fa le riny moa mitondra moto cross zay rehefa aveo de afaka micross makatsy makary fa le anankiray affecté tany afarafangana sa manakara de tsy afaka nanohy an'le fampianarana teto tsony le anankiray lasa nao zavatra hafa mihitsiny ankoatran'ny fampianarana fa izy voaray mpiasa-panjakana de nanao zavatra hafa mihitsy le ria eny fasankarana iny izy miarabantsika rehetra tompoko miarabanao zany tsy teny tsony aloha vatra aloha ny ana fa hitodika vetivety aza atao intsony efa ninitsy ao anatin'izany ianao hoe Gilbert Montagnier ity dada manko na mpianatra iny le izy zany fa za miditra am'izany a de lasa nanahaka ny zanany aza atao tsony misangisangy aza mba maniry ho Stevie Wonder sy Ray Charles zany fa ao anatin'izany koa ihaja zany izy aza ampamezina voamaraina iatsa tena gravement mihitsy iny mahafinaritra anany tenin'ny tsiry na hoe andria tsy ferana na tsy koloina rakolona mahafinaritra any zavatra teneniny zareo a hoe ny tombony amin'ny zahay barea tranina de le atao hoe firaisan-kina hatramin'ny voalohany tena mendrika te hafana reto iantsa fa niasa mafy izy tamin'le vidéo tena zava-doza mihitsy alefa fa izy mitady an'io mandeha vidéo tsika de manomana Le foot, c'est aussi chez Blue Line TV. Rechargez votre Bookie Magic Sport ou Ultime Plus à partir de 45 000 arrières seulement et regardez en direct les grands championnats de la FIFA et les grandes ligues internationales de foot sur les chaînes beIN Sport et New World Sport. Et oui, avec Blue Line TV, vous avez désormais le foot en plus de toutes vos émissions favorites à un prix imbattable. Rendez-vous en magasin pour plus d'infos. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Wow! Kapa vaovao be! Aigle d'or! Manolotra anao ny modely ranza. Vokatra natao antsika malagasy rehetra. Vita malagasy zato isan-jato. Izay ahitana safidy maro amin'ny vidiny mirary de mirary. Vidiny 4,000 ariary fotsiny an. Jifaina ny magasin Aigle d'or rehetra re. Iray ihany sika miaraka amin'ny modely ranza. Alao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar mba hafantaranao vaovao farany. Aigle d'or manandratra avo ny antsika.
Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé dans la voiture. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Utrede dia koa mba vita amin'ny akora natoraly sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Amin'ny valora maraina eto Madagasikara, ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Miarabantsika rehetra ary tonga soamantsara indray eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ny alakamisy fa 7 ny volana janoary 2024 ity. Ny tontolon'ny raharaham-pirenena no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity mahakasika ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana alina teo amin'ny lampam-panjakana ny avoloka tapaka tamin'izany araky ny tatitra ambava samihafa dia nankatavina tamin'izany ny andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fihaonana an-tampony ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement taty Afrika mikasika ny fambolena sy ny fanodinana vokam-pambolena izay atao any Dakar Senegal ny 15 ka hatramin'ny 17 janoary ho avy izao. Noraisina ihany koa ny fanomezana alalana mialona ny atao hoe autorisation d'engagement préalable amin'ny asa fanamboarana rehetra amin'ireo lalam-pirenena tsy anaraka ny pitsopitsony mahazatra takina amin'ny mahatsena ny asa-panjakana azy. Noraisin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny didim-panjakana mampiakatra ny tambo-karama ny sefy fokotany sy ny lefiny araka ny efa nampanantenain'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lahateny nataony tamin'ny farany taona 2024 ary ankoatr'izay ireo fandraisana fanapa-kevitra maro samihafa mifandraika amin'ny raharaham-pirenena. Manodidina ny filazana manokana momba ny rivo-doza no anoizantsika ny fampalalam-baovao filazana nivoaka tamin'ny 4 ora maraina teo. Tamin'ny 3 ora maraina teo dia tany amin'ny 570 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Isambava no misy ny fohibe n'ilay forte tempête tropicale Tchenezo. Nikisaka ny anatsimo andrefana ny diany ka nahatratratra mahafaka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora na 100 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 100 kilometatra isan'ora. Tombanana hiditra an-tanety amin'ny tapany avaratry ny distrika ny Antala izy ireo eo anelanelany tamin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora maraina izao. Mety hiteraka ny fahasimbana ny toeram-ponenana sy ireo fotodrafitrasa marefo ity rivo-doza ity indrindra any amin'ny faritry Savasy Analanjorofo. Tsy misy ny filazana loza, tsy misy miova azafady ny filazana ny loza, ny mena dia ho an'ny faritry Diana Sava ary Analanjorofo, ny mavo kosa na le ataontsika hoe loza manambana dia ho an'ny Alaotra Mangoro ary iny faritra atsinanana rehetra iny entanina. Arak'izany ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Cap d'Ambre sy Manoro mba tsy andrika mandrapahalasa ny loza. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa no anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity nanararoatra ny minisitra Edgar Zafinaba sy ireo mpandraraha ao amin'ny fimpamazany izay notarehan'ny filohan'ny Rivo Rakotodrasanjy ny fihaonana fifampiarabana natratra noho ny taom-baovao ifanomezam-baovao sy iresahana ny mahasoan'ny firenena izay notanterahana ny talata lasa teo raha manana mpikambana any amin'ny faritra ny fimpamaty entanina izy ireo hamaly ny antso ho amin'ny fampitana ho an'ny mpitantana ny ozinina mpanodana vokatra isy ny fifanarahana hosony avon'ny telo tota dia ny mpiompitantely ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria ary ny mpandraraha mamaly ny antso hoatrany ny ministry ny Edgar Rasafindra nandritra izany fihaonana rehetra izay notanterahana tamin'ny talata sady fampiarabana tratry ny taona no fanararotana ihany koa entina iresahana manodidina ny tontolon'ny fampandrosoana eto Madagasikara.
Vaovao avy any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao nampahafantatra ny banky foiben'ny Madagasikara omaly maraina tao anatin'ny fanambarana nataony fa tsy miditra amin'ny resaka fampindramana vola amin'ny olon-tsotra velively. Manoloana ny fitomboan'ireo olona sy orinasa milaza fa afaka mampindram-bola sy mitaky izany amin'ny alalan'ny banky foiben'ny Madagasikara dia notsindrin'ny banky foiben'ny fa tsy ara-dalàna izany ary azo enjehana araky ny lalàna raha ny namafisan'izy ireo tao anatin'ity fanambarana ity. Ny bankin'ny fanjakana sy ireo banky irery ihany ny BFM araka ny satamfy azy ireo raha ny fanazavana ny entiny ka tsy tompona andraikitra amin'izay mety ho fisolokiana tanterahana amin'ny anarany sy ny vokatra mety ateraka izany. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena eo amin'ny baolina kitra anio hariva no hiakatra kanja indray ny baren'i Madagasikara fiakarana kanja ara-pomba fotsiny ihany satria efa fantatra fa tsy ho avy andray anjara tsy eo amin'ny bare ihany ekipa pirenena marokanina izay tokony hikatroka amintsika amin'ity andro faharoa ity fa dia tsy maintsy tanterahana fotsiny moa ilay kipitsopitsony mahakasika an'izay lalao izay fa hitsakilan'izay dia miantso ny rehetra kosa ny mpanazatra Rakotondrambe Romialina na iroro mba iray fo iray saina anohana ny ekipa pirenena malagasy fa tsy sanatry indray mbola amoaka vavaratsy sy anabaty ireo mpilalao ireo. Aleotsika mifanohana mba ahafahantsika ho tonga hatrany amin'ny tanjona tsara indrindra dia na nandrombaka ny anaram-boninahitra ho tompon-daka ny Afrika izany na zay farany lavitra ahafahan'ny Barea mandeha hoy hatrany ny mpanazatra Rakotondrambe Romialina nandritra ny tafafoy ny fanaovany tamin'ny mpakafy ny baolina kitra omaly. Ateo indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananareo amin'ny 10 ora manatsantsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra samy hotahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Cola manolotra anao RDJ Musique Rock Fandresena Olkinya Firesakina Amboara Lendema Erika Sianarianao Mashtad Ilay Kintana Mirado Tara Breakson Mandray Sanjary fidiony ira nankafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 033 56 00766 sy 034 34 00766 code ROC RDJ Tiako namako Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy Rivotra masiso Rivotra masiso Faiza misy andizy ato amin'ny rivotra misy fangana defa ny antsaka na defa manokana aty amin'ny filoma manao la resa izy fetra manao ana fetra fetra mpanao gazety en forme be zay lery amin'ny TV plus eo dia fa hita lavitra zao tsy haiko mihitsy le mitonona andreo fa hita lavitra raha vavy sy misy za koa efa niteny foana aloha hatramin'izay tsy fantako na heninareo na tsy heninareo fa ndraindray koa misy zavatra teniko be dia be mihitsy fa ozy izy ny olona hoe zany nahita zay voalohany fa nefa za fa niteny fa tsy tiako mihitsy ny fitenenana hoe fa hita lavitra raha vavy na tamin'ny radio raha vavy tsy fiteniko zany ary miteny foana hoe fa manina moa mampiasa ny teny hoe raha vavy tsika fa manina tsy ampiasaina hoe raha lahy satria tokony tsy misy genre masculin sy féminin amin'ny teny gasy ny antony mahatonga an'io raha vavy io ny satria la télé ny tenen'ny frantsay la radio ny tenen'ny frantsay ka noho izany radio namana na rafy vavy ary na rafy lahy tenena rehefa tsy namanao izy radio namana na satria raha vavy moa dia tsy ho namana fa raha atao hoe radio namana izy na radio anankiray fotsiny na télé namana na télé anankiray fa le hoe raha vavy dia mbola hitanao hoe fanagasiana ny teny frantsay
notre concert onjapeo namana fotsiny de fahita lavitra namana ty aloha le fanambarana zany ho an'ny any avaratra ty so de rehefa aveo izy teny eny de ozy zay de avaratra Madagasikara mihitsy aloha mihitsy ranga manoloana ny fiatrehana ny cyclone hatreny zao eto Antsiranana ho an'ny Antsirana ty voaraiko ty zao ireo any zany mitandrengy radio ty miaro ny loza sy mitandriny loza tsy tapaka zegny radio any tsy tapaka jirama de mandeha zao fepetra sy manao fanatanana manaraka zao fa tsy mianatra ny mpianatra rehetra manomboka ny alakamisy androany zany telefôny nebaka tsy charge mandrapisin'ny fanambarana manaraka any amin'ireo faritra lalova cyclone zany efa anankitelo zao izy teko hoe faritra Nalanjorofo de ny Moramanga moa tafiditra Atsinanana tsy misy faritra avaratra zany eto Madagasikara fa na Sava na Diana faritra Diana alo zany any amin'ny faritra Diana iny zany Analanjorofo boka avarabaratra Analanjorofo Sava Diana ndraiky misy ireo zany zao nefa nazo filazana aloha zany aloha tsy mianatra mpianatra hoe misy Tananarivo tsisy Tananarivo zany fa aza mampime eo fa tena nijerena ny toetrandro androany ny toetrandro androany ho anay eny Malavolona Andorana fotsy de tsaratsara kokoa noho ny maly sy afakomaly satria lay rivotra efa nanomboka afakomaly lefa nandrivondrivotra teny fa nisy herika omaly nisy herika afakomaly androany tsy nisy herika androany no zany netinety kokoa ny toetrandro androany nieritreritro ny de hoe satria no ny efa niditra tanety lay rivodoza de voatoantoany vohontany kokoa lay rivotra mipita avy any faritra avaratsy Madagasikara makaty amin'ny faritra atsimo zay misy an'ity Antananarivo ty fa raha mbola tany an-dranomasina izy de tsy voatohana loatra de zay natonga an'ireny rotsakorana madinidinika tonga teto Antananarivo reny sy le rivodrivotra reny mety eritreretiko ihany kosa nefa fieritreretsa ny aty fa minaninany mety isy herika ihany angambo io satria efa nidiniditra ny anatinatiny ray le rivotra efa merika izy io ora dadavara tonga de vafao fotsiny fa tsy mila tondrana ranontsolo le tôbily aombany olo le rimako ka le herika tsy mahatondra drano vandana lizy maly zany tena tsy mampite amin'ny vola goty be le tracen'le chiffon goty ndray ty le izy aloha zany le zavatra tonga avy any Larissa zany de sady miraba sepitsepotra de mifandray am'le vidéo alefa ny antsa le izy de hafahafa foana iantsa moa ny teny amiko ny géographie ny zavatra nanotaniko iantsa avezany le vin'ny fanafitoana de ny fanandrifo le izy le vidéo miaraka am'le micro le sipa mihira amin'ny micro iny de ohatrany manao karaoke iny otra micro le izy de aveo Larissa tonga avy any miarabantsika rehetra fa ny resaka hoe cyclone moa zany efa hiditra tanety moa le izy ny resaka iverenako kely fotsiny am'le hoe ny grevy samy misy amin'ny toerana samy hafa ny resaka arabola sy ny mpiasam-panjakana zao ny aty andafy aloha de tataraina ihany fa de grevy sy itokona hidina an-dalambe ny mpiasa noho ny fanamboarana ny resaka vola raisina amin'ny resaka misotro rononona ny retraite jerena fotsiny ny vaovao satria mijerijery vaovao iraisam-pirenena antsika tahaka ny fanarana ny ady any Ukraine fa ny fandraisana ny lesona am'le resaka le natao tany ambolohan'ny rehetrarehetra teo de aleo mifampiresaka sy miresaka ihany fa mba hamporisihana fotsiny rehetra amin'ny olana manko zao le mitrango io zao azoko tsara le an'le mpianatra ao amin'ny école normale io satria ny zokinay Lamatoa zao de nianatra tao amin'ny NES amin'ny resaka sport de tam'izany misy ny atao hoe pré-salaire honorat zao mahay tsara an'izay de aveo lasa mpiasam-panjakana na hoe mpiasam-panjakana dieny mbola vo troisième année zany de fa hoe efa mpiasam-panjakana zany le izy fa za mamerina foana amin'ny toe-tsaina hitondrana ny fomba fiasana hoe ny toerana anankiray ny mila olona fa tsy ny olona ny mila toerana averiko tsara ny toerana anankiray ny mila olona fa tsy ny olona ny mila ny toerana averina kely any aminareo indray de rehefa aveo sady mirabantsika rehetra miaraka am'le vidéo sady raisina ihany mangatsitsika le andro eo fa mitandrema foana ho any ankizy efa nitandrina resaka tratra le tena olana ny aretina amin'ny tratra zay tena miparitaka be am'izao fotoana zao fa ampitandrema ampanaova akanjo mafana foana ny ankizy fa za velona mizity teny malagasy taloha zany hoe mizitizity mizitizity
Tsika mbola niana zany zitinareo taty Antananarivo sy nenay tamin'ny fandriana hafa mizesta fa mizitizity taty ohatra ny manao akanjo manifinify mizesta mihitsy ny mizitizity de mbola fiteny amin'ny fandriana ny mizity re hatram'izao mbola iverenako moa iny resaka manodidina ny fampianarana iny amin'ny fotoana mampianatra anazy fa isan'ny tsalany maminy antsoavo ataon'ireo mpianatra mpampianatra reo zany misy mpampianatra ahoana no tianareo le zay ny miantso ny fanjakana izy hijeriny momba azy ireo zany andraisana n'ilay fepetra nampalahelo izy ireo le indray mandeha monja zany no niona tamin'izy ireo ny ministry ny fampianarana zany mahakasika an'izay olatra zareo zay ary nisy ala ny fanikiliana andraikitra hoe tsy andraikitry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zany fa zareo eny anivon'ny fampianarana ambony niotikodina teo ny resaka rehefa aveo indray hoe any amin'ny fiadidinan'ny repoblika manao antsoavy izy ireo aza dia atao an'izany fa akoatran'le maha-olombelona ohatranareo any dia eo le hoe zava-dehibe zany fampianarana zany eto Madagasikara ka anaovan'izy ireo antsoavy misy fifandiniana miaraka zany misy fifandiniana miaraka sy maika atao ny fanjakana sy reto mpampianatra mpampianatra zay efa mivoaka mpampianatra tsy anasa rehetra zany zay nivoaka avetsy amin'ny toeram-panifanana mpampianatra ambony rehetra ireo zany ireo ampefilo ireo ampefilo ireo le mitoraka tapabliky nitoraka tapabliky reo ny tamin'ny fiditry nitoraka izy fa nanamafy ny VN nanipy ary nanipy nanamafy fitakiny izy fa ankehitriny izy nanova fomba fiady am'izay fitakiny zay dia io miditra amin'ilay atao hoe mahafary zany akanjo sergent Eric zany tolona sergent auxiliaire deuxième classe satria dia miezaka ny mizarany manantaina azy ireo amin'ny mpanao gazety izy verina makany amin'ny resaka le hoe tsy maintsy miona amin'ny ministre ve aloha zany le zavatra zay matompona andraikitra voalohany anazoko le zany misy tokony misy maratonga mako le izy misy ministère maratonga tsy mamely misy ministère telo mitafiditra amin'io ny ministère fampianarana na fampianarana ambony fanabeazam-pirenena ministèren'ny sosy ministèren'ny sosy ministèren'ny sosy tsy maintsy tafiditra ao dia ministèren'ny asa sy ny fampananana tsy maintsy fionanao isa maromaro zany tsy voatery atao an'le ino moa le mahazatra le colloque filazana sao dia any amin'ny conseil de ministre any manao zany conseil de gouvernement ka rehefa maraka ny teny Francis teo rehefa tena tsisy kosa ary ny atoraka dia inona natao fa tsy maintsy mitady sarotra zay satria masatra zany zavatra zany dia zao atao le fiantsona olona hoe misy concours fidirana ho lasa mpiasa mpanjakana zinareo dia rehefa atao iny dia tokony efa misy fiomanana zany ataony zareo tsy haiko hoe aty zany zareo reo mivoaka dia misy vola zany menandreo reo mivoaka reo miasa reo eo zany zao le olona le hoe tavoaka reo firy zareo 5,1 reo zany reo mivoaka reo dia andray karama reo vao tonga le hoe prix de service na le décision d'évacuation tena aloha zany reo raha voaka le 9,7 ndray le 5,1 no andro amin'ity dia amin'ny herintaona misy 200 dia lasa nitambatra reo dia lasa arivo ny farany ka zay tena olanareo nikizy miditra aby dehibe resaka fitsinjovana ny olona retirety ono sy Francis fitsinjovana ny hoavy mihitsy le izy satria io zavatra io dia tokony efa izy teto-bola arak'izay voalazanareo zay tokoa le izy fa efa hatramin'izay inona moa no tsy mampametraka ny fanontaniana amin'le hoe nahoana no tsy voaray foana ny borsan'ny mpianatra isataony ity fa hanaovan'ny mpianatra grève foana ny borsa ny équipement ny pré-salaire manina no grève daholo foana reo efa hatramin'ny taona tadiditsika angambany fa resaka zay tombotsoa ara-bola izay nany nisy anisany ny atombohan'ny grève ta 1972 eny ny mpianatra tao médecine eny no nisy nitarika an'io anisany hoe ankoatra ny resaka politika anisany ny tombotsoa ara-bola zay tokony ho azo zay tsy azo dia anisany zany ihany koa ireo borsa sy équipement ny mpianatra isan-taona zao mampametra-panontaniana ankely izy fa manina no misy foana ny fitakiana efa tamin'ny andronay efa tamin'ny andronay tany amin'ny taona 80 tamin'ny taona 90 mitaka borsa foana efa tany aloha ary tsy fantako ny tany aloha fa tamin'ny andronay mitaka borsa foana ny mpianatra fa manina ny telo volana tsy voaray borsa io ny fiatomboany tao ampianarana dia misy taratasym-bola amboarina ny ministère finance any tsy manina tsy hay misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ka izay no tonga amin'izao hoe maninona no efa mandeha le fifananana hoe handraisana mpiasa-panjakana vita ny fifananana tsy voaray mpiasa-panjakana le olona indray eritreritro ty
so tokony misy fipetraraisina aloha mahakasika an'izay fandraisana ho mpianatra zay. Inona le tiako eviny nisy fotoana mantsy a tamin'ny andro ny fitondrana tany aloha tany dia nanajanona ny fandraisana ho mpianatra ho manamboninahitra teo anivon'ny sekoly ambon'ny fanofanana ho manamboninahitra na le ataontsika hoe akademia militaire atao Antsirabe ny fitondrana. Be loatra ny manamboninahitra hoy ilay fitondrana tamin'izany fotoana zany dia najanona ny fandraisana manamboninahitra tamin'izany. Dia teny amin'izay hoe hoe fatsapana fa sahirana ny fanjakana. Inona aloha hevitra tatidy dia hevitra talatala so dia tokony hajanona koa aloha ary ny fandraisana mpianatra ianatra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Oka aloha stop kely aloha fa afaka mianatra nareo fa tonga dia mametraka kajy ambony latabatra fa tsisy plasy aloha ho amin'ny fanjakana tsy manana toerana omenanareo noho ny olana ara-bola. Azo atao ve zay? Tamin'ny taona 90 any efa niteneniko an'izay. Efa niteneniko teo hoe tamin'ny taona 90 ireo bandy ny tany saiko ireo no efa nivoaka tamin'ny fampianarana ho mpampianatra dia efa nahazo diplôma tsy tafiditra ao mpiasam-panjakana mihitsy. Ary mahafantatra dokotera nivoaka tamin'izany ny taona 2000 zany, voaka tamin'ny taona 2000 dokotera izay navita fianarana ambony tafavoaka dokotera teto Madagasikara teto zay tokony ho voaray ho mpiasam-panjakana ho lasa dokotera mpiasam-panjakana tsy voaray raha tsy 4 taona taty aorianan'ny asany tetsyteroa tamina privé sy tamin'ny hôpitaly-panjakana. Misy izy manao bénévolat any amin'ny hôpitaly-panjakana, miasamiasa fotsiny any amin'ny hôpitaly-panjakana toy izany koa ireo paramède maro be ireo. Misy bandy fantatsika iny anesthésiste, misy bandy tsy fantatsika infirmier dia tena mandehandeha mitikodina fotsiny any izy fa tsy voaray mpiasam-panjakana mihitsy kanefa dia tamin'ny sekolim-panjakana no nianarany zareo reo ary nazahoany diplôma. Noho izany misy zavatra tsy mirindra tsara ao zany. Tsy voazao io fa efa tamin'ny taona 90 tamin'ny taona 2000 no nisin'izay zavatra zay. Inona tsy hitadiavana vahaolana? Tena misy zavatra be goavana be ve ao amin'izao araky taratasy ao zao. Zay le mahatonga le fitenena miverimberina foana le lenteur administrative eto amintsika eto manimba zavatra be dia be. Tsy fantatry ny olona mihitsy hoe ny fidikodonana ara-taratasy sy ny ara-pandinidiniana fivorovoriana eto sy eroa dia miteraka fahavoazana ara-tsosialy amin'ny olon-tsotra eny indrindrandrindra fa amin'ny olona navita fianarana zay tokony ho voaray mpiasam-panjakana. Zahay moa dia efa nampiasona tamin'io ka leo dia mangina. Zay moa zany no ny afaka baka zay hoe raha ianareo manana baka agricole io dia tokony tafiditra ho azy ao amin'ny ministeran'ny agriculture. Noho izay feo zay indrindra no nanaitra tamin'ny taona 90 raiky amin'ny 90 zay dia baka agricole tsy tafiditra atao amin'ny agro no tenena hoe ndana manao agro fa any amin'ny agro zany tsy very mandefa tonga dia tafiditra mpiasam-panjakana tamin'ny taona raiky amin'ny 90 mihitsy zay feo zay fony zay mbola tany katratsiditra classe de 4e tamy kanefa dia be dia be ny ingénieur classe de 4e kanefa dia be dia be ny ingénieur agro voaka aveny amin'ny agro tsy tafiditra mpiasam-panjakana diso fony ka ny zavatra mba tiako lazaina voaka aveny amin'ny agro tsy tafiditra mpiasam-panjakana marina mihitsy zany eo le fina moa zany fifandanjan'ny mpiasam-panjakana mivoaka retraite sy ny mpiasam-panjakana recruté. Misy mpiasam-panjakana maty ihany koa misy koa ny soloana fa tsy mitovy izy ireo zany hoe be kokoa zany ny recrutement raha oharina amin'ny mpiasam-panjakana miala indrindra fa ao amin'ity sehatra ny fampianarana ity zay tokony jeren'ny fanjakana manokana io zany satria ao no be recrutement indrindra any amin'ny ministeran'ny ataontsika hoe ministeran'ny pêche zao pêche tsy misy any tsisy recrutement tsy dia misy recrutement be tsy misy mihitsy ministera telo ihany no misy recrutement izao. Inona? Ministera telo ihany no misy recrutement. Eny karaha mba misy olona ray retraité dia ray solona zao zany fa hoe mandritry ny taona maromaro. Raha raintsika zao ministera ny jeunesse et sport efa efatra taona zao tsy misy recrutement zany. Mety mandray olona ny jeunesse et sport dia olona eo amin'ny 700 eo izy angambany le mpianatra nahavita fianarana ho lasa mpampianatra fanatanjahantena na mpianatra nahavita ho lasa mpitantana ara-panatanjahantena zay mivoaka veny Carillon zay tsy mitovy ny fianarana ataon'izy ireo somary samihafa zay fa izy anaty ministera ray ihany. Nareo ve zany zao mietrehitra ministeran'ny tourisme dia manao recrutement 750 olona zany recrutement ana touriste izy eny dia sasarala am'izay le fandeha fa raha ministeran'ny fampianarana tokony atao
vaindo inona vaindo andrara inona ty dikan'izany vaindo misy vai ao aloha ary tena raha be io fa misy vai ao dohanao fa ny zandary sy ny polisy de fantatra fa manao recrutement foana isataona kanefa ny zavatra voalaza sy ny tsapa dia tsy ampy ny isan'ny zandary sy ny polisy eto Madagasikara. Tsy ampy satria misy norme izy io, zany hoe misy fenitra tokony arahana hoe raha isan'olona toy izao amin'ny tontolo ambanivohitra dia tokony misy zandary toy izao, hisy poste avancé toy izao. Ary firofiry moa no tadiditsika mihitsy ny resaka miangy aminahy ianao manjery hoe mila poste avancé zahay ariananina riana fa tena mamely be ny asandalo any, mitady poste avancé daholo etsy seroa noho izany de mamalina avy eo anivon'ny ministera misahana ny fiarovam-pirenena fa tsy ampy eny ny isan'ny zandary eto amintsika, tsy ampy ny effectif ka tsy afaka metraka poste avancé eto seroa izahay. Dika zany fa tsy ampy le izy tokony ho ampiana zany nefa ne tsy andry rera fa be dia be ny sehatra mila ampiana. Na fahitanao an'le ohatra zatra nitranga le commandant de compagnie na le commandant de brigade izay nanapa-kevitra le actif-tifitra be iny dia hitanao hoe tena tsy ampy marina zareo satria olona tsy tokony mbola hitondra commandement le olona no lasa mitondra commandement ary voatifitra so mahatsara le bandrola na isaky anafika teny indrondra olona mbola tsy tokony tifitra fanamariana anankiray ihany koa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia tsy mandray mpiasa mihitsy ka aza mitondra ny zanakareo any amiko ianareo tompoko hoe mba ampidiro miasa ty zanako ty na mitondra dossier nareo tsy misy mpiasa midirina manampitandy ahy amin'ny fomba ninina fa tsy afaka mampiditra anizaniza olona afaka mampiditra an'izany aho ka aza mitondratondra CV any fa dia ajanony any aminareo any aloha entona le izy fa tsy misy asa omenanareo ao tompoko azafady indrindra mialatsiny raha tondraiky anao le an'le zanako dia menao ministra ko inona ary ty i ministra ara tsy mampiditra olona na iray arako zany mampalahelo ministera io io tena ministera mampalahelo indrindra io misy toraka voninkazo dia sady efatra am'izay io antony hoe izy ny ministera tsy ampy vola indrindra amin'ireo ministera hatram'izay izy ny zandry indrindra ministera ny tanora sy fanatanjahantena ny tanora sy ny fanatanjahantena ny ministra tsy ampy ministera tsy ampy vola indrindra hatram'izay fa fehakehitriny noho ny fisifisina kely na faombahombiazana kely madinidinika kely ny siosio kely tato ato dia nyrodorodona kely eo indrindritsika izao hiditra tsy ela amin'itsika amin'ny anaty fa toraka voninkazo vetivety aloha sady fa mifampitandremana manomboka tafian'ny jiolany tany faritra ambonambo jiolany tapiadina misa enina no nanafika mpivarotra iray 500 metatra miala ny tranonay aliny talata teo nalaky tonga inona ny ndraiky ministera ny fanatanjahantena recrutement nalaky tonga ny zandary nantsoy ny fokon'ny olona zany zay maheno an'ilay antsivonjony tompotrano nalaky tonga ny zandary ny ambonambo nananina nentsika sy namonjy an'izay zavatra zay maky rakorofa anahy zany ara mahafinaritra ana le intervention rapide en gendarmerie tao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe nisy zany nandray fepenisy zany ny olona tsara sitrapo teo amin'ny manodidina de nandray zany niantso ny gendarmerie misy manafika manina tintin zany tsara olona tsara zany io ndray antso alefaso any ty efa vonina venareo andra ny caprice vaovao e sady efa mafana ny andro caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa ananas sy pomme tsy fahodely zao eny ampivarotra mahazatra anao. Pour grandir en toute confiance, le laboratoire Francelet propose une gamme de céréales lactées saines et savoureuses, riches en vitamines et minéraux. Il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir une préparation onctueuse à boire ou à manger à la cuillère. Peu sucrée et facile à digérer. Elles sont un véritable complément d'énergie en cette phase de croissance. Pour accompagner la diversification alimentaire de bébés en douceur, adoptez les céréales Francelet. En toute confiance. Ianareo ve zany ankizy roa miaina zany
Ionja sy rindry zany. Renao ve fa samy hafana? Ianao tsirairay ny fomba feny. Rindry zany miaina zany, ara-dalàna tsara ny fisefoana. Ianao tsara indray ne e. Ionja zany, ndeha averintsika enona izy. Enonao ve sahirana miaina ionja, sady misefosefo rehefa miaina. Misy feo hafahafa rehefa miaina izy. Mikohaka koa ionja, mihevitra ireo ray aman-dreny fa voan'ny sery fotsiny izy. Tsy azo ny an-tsaina fa mety ho voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana ionja. Fomba fisehon'ny fiombon'ny aretiny zany, ka mety hamono raha tsy voatsabo tsara sy ara-potoana. Ry ray aman-dreny, mety mamono ny zaza amin'ny pneumonia. Ento avy hatrany any amin'ny tobim-pahasalamana na ny tobi-asiany zanakao. Raha mikohaka sy aingana no mahazatra ny fisefoana. Hofankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao RDJ Musique Tropical Féminin Masaka Putni Black Nadia Aleva Amogadin Danse Mena Ilefa Josmena Makou Fialunana Anisette Ifa Antana Nulu Kelen Anzara Taratlani Rebecca Lumbu Lumbu Jabi Stephanie Mande Sazar Fituni Ira Nankafiznao Amni SMS Orange 032 32 00766 Na 033 56 00766 Si 034 34 00766 Code TPV RDJ Tico Namaku Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ Mirabatsika rehetra amin'izao maraina izao anareo mpiaino izay miantso manao anjaranareo miaty amin'izany eno a kasele izy ka le izy aloha tratra ny hoe manao 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 ary honorando any ia manao ne manino ty izy le olona tsy salama zany mbola maniry fahasalamana ihany de mitombo fahasalamana fa tena mazamazana le aretina fa mitoraka voninkazo kely aranga ny commune Sabotsinamehana tompoko amin'ny valopilina de mivola ebrao zao amin'ny valo sasany efa mivoaka efa vita ny taratasy nataoko tao anatoko ny taratasy nataoko tao efa vita de meny rendez-vous tsara hoe am'izao miverina nareo alaina eto amreto olo reto mena latabatra ianao manoratra fa totran'le brao ary amin'ny bypass ary fantarareo ve tiako teny eny any amin'le domaine de mba misy zavatra tsara ihany zany eto amin'ny tanàna de mitoraka voninkazo amin'zareo fa toy izy fa mahafinaritra le izy ok de miomana daholo amin'ny cyclone veloma makasitraka be amin'ny tanàna yafitra misy fitarainana olona ty de faso omalitsina nisan'le niantso momba ny jirama de momba le installation jirama zany ozy izy ty olo ty hoe mitovoka amin'ny olona io mihitsy zay ozy izy telo taona zay raha namakatsy makaron vezivezyerana fotsiny miaraba tompo salama tompo betax miaraba ny Larissa sy ny biby tsy valahara ao an-tranony eo aloha
aza manao olona zany parasy zany ka parasy gadratra zalatsinareo zay biby eto aminay azy atoko efa mampanantena ny zalahy zany fa ho fantary le roa ny atsoaty zay ny anara iantso le torefa lefaka MP any la rehetra avy ny amin'le fampianarana tsitako zeresana efa io hatramin'izay maheresy ho an'ny mpampianatra ia mankasitraka mirarosoanao namana no zavatra saika lazaiko anankiray teo zany filazana maika fotsiny aloha ty dia mijanona daholo ny fampianarana ny misy Tomasina sy Tomasina voalohany sy faharoa ny orambe-etiny tsy mpianatry ny ENS tompoko ny lazao se asolotena ny rehetrarehetra se masaika anao fitarainana izay amin'ny fanjakana amin'ny ilay resaka fitakiana matsapa mantsy fa hoe vetesina foana hoe mila kalitao fampianarana tsara Madagasikara fianarana lova tsara indrindra anefa raha dinihana to ohatrany hoe lasa kilabao amin'izao fampianarana satria hianatra zany dia hianatra siasy izahay ono arse ero moa zao nianatra firy taona 5 taona tompoko dia vita zay dia tokony efa andeha hiasa zany ianareo io zao tokony izay mihitsy dia mbola tsy mandeha dia mbola tsy mandeha satria tsisy poste dia zao poste budgétaire dia nenay zao misy teneniny ministera hoe ny ilaina be mpampianatra filozofia ohatra matematika ohatra anefa recruter zareo folo fotsiny amin'ny mpampianatra filozofia tsy hita hoe atsasaky ny fiefana amin'ny mpampianatra amin'ny anatra nanao filozofia ve ny recruteny amin'izany fa zay exemple fotsiny fa be dia be ny hoe tranga ohatr'izay zany amin'ny anay dia zay mba saika ataonay fitarainana dia mararo ny fampianarana ankehitriny dia zay no mba takianay tompoko ampanajana lehibe voaray zay efa isan'ny namafisinao tonga any apotitsofiny tompony andraikitra voalohany apotitsofinao any apotitsofinao manao antso avo iroro hoe ny zavatra ataontsika rehetra sy alefantsika amin'ny fampelezam-peo na amin'ny Facebook dia metraika any amin'ny mpilalao daholy fomba miangavo reny mba zavatra miabo atao dia ny fanampinan'izy ireo amin'ny moraly miraba tompoko salama tompoko salama daholy mirabe le resaka eto amin'ny tanàna zany mahampome mihitsy zany le rafanjy tsy amin'ny resaka lavitry ny fampianarana io fa amin'ny rehetrarehetra ianao zao ataontsika hoe voahiditra bureau ny ianao dia misy fanavaka vahana foana ny ao amin'ny bureau nandeha ametraka CV ary ianao ohatra ny ankizy amin'izao fa tsy mieritreeritra CV zany intsony rehefa manomboka sera daholo ny fiainany dia voahiditra bureau zany dia mila boky nalona nalona nahiditra any amin'ny banky ary ianao raha tanora tsisy apoka zany ianao niditra any amin'ny banky dia tsy ajain'ireo banky ireo misy ianao hoe vao misy ianao hiditra any amin'ny fanjakana vao misy tsy mety aiza foana ary ny alehanay tanora amin'izany mazava fa toy izao zavatra nylazainy roro zany fa ampitaina ihany hoe aza dia masika loatra amin'ireo ankizy ireo fa efa betsaka ny tsindry mahazo azy miraba tompoko tsindry ara-panatanjahantena miraba tompoko mirabo manao ana tompoko salama tompoko ty aza mihaino radio dia amin'izay ianao tsy ela alavitra ianao allo miraba tompoko miraba tompoko salama tompoko za zany mbola miverina foana amin'ny olona tsara zany za zany verina amin'ny arabe foana endasanao tapaka ve le izany beoriry voatry tsy ema le lavaka eo io manahoana tena petraky ny
le rafitra any amin'ny commune io na any amin'ny ministère io izy ny tokony manamboatra an'le izy tsy misy hoe asa chef de service ve na directeur mandalo eo amin'io de vao tokony tsetsemana ity samy miandry amin'ny pluraduel azafady tompony samy miandry amin'ny premier ministre samy miandry amin'ny ministre voanesy nandeha zavatra eo tanimena eo efa tsy ataotsika amam-bolany zay eo amin'le vao miakatra vao minesy io de eo akaiky ny sodilesa efa mitsana misy de arabe ka azo tapaky ngamba refa kelikely fa le ry ambony ary tsy navaka carrément zay eo amin'ny rond-point alohan'ny rond-point de eo foana le izy de akaiky ny posara koa de le ry ampery amin'ny rocade zalany tena zavatra tena mahavariana nazo tompony zao le mpivarotra mofomofo kely eo amin'le abribus io sa iny ery amin'ny farany rocade rehefa akaiky ny bypass manomboka manangana tsena fa tsy hoe manangatseka takory manangana tsena tsena fivarotana mofomofo sy kafe io so de tokony mba jerena kaiky fa navempo anazy io rehefa kelikely eo ohatra ny arabe rehefa tsy mety azy de tenentsika le izy le lavaka toko azafady fa ho tapaka ny tetezany beore makasitraka toko rehefa misivy eo teneny ty afatsy ty fa lava le izy mba ny hevitra kely mikasika ny resaka fampianarana satria io tena anisan'ny tena zava-dehibe indrindra ny fampianarana ka ny hevitrako dia izao tsy haiko mety hevitra ke daladala ihany fa tsika no mandray azy arak'izay mampety azy hoe so dia tokony ahena kely ho iaho ny fanaovana recrutement any ohatra hoe gendarme miaramila polisy ohatra hoe mandray chiffre tsika ohatra hoe 1200 ohatra ny gendarme dia tsy haiko miaramila ohatra sy polisy ohatra hoe 400 ohatra exemple zany zavatra zany dia ahena kely ireo dia ampidirina ireo mpampianatra izay hita hoe tena mampalahelo amin'izao fotoana izao satria ireo mpampianatra ireo dia tsisy ny recrutement izay hita izay henitsika teo hoe misy ny blocage ka zay mba hevitra zany hevitra kadaladala fa tsy fantatra mety sa tsy mety fa sotra betsaka atsika rehetra hevitra le mety daholo fa ny fantatra moa zao tena fantatsy ilaina ny mpampianatra satria rehefa tena mandinika sy mijery ianao tsy ampy mpampianatra zay ne mahatonga ny mpampianatra franiny io ny tsy fampin'ny mpampianatra mahatonga an'io nefa eza tsy izy misy mpampianatra be dehibe mivoaka ao tsy hita hoe atao aiza de raha tompoko manao ely ianao ombako manana le teniny boty eo aminatin'ny fampianarana mety tsy le olona no mitady hiditra eny misy zay fa ny ilay toerany ny mpampianatra mihitsy mila olona mba hiditra eo amin'ilay toerana satria efa tsy ampy ny mpampianatra virina fa miady amin'ny université ety amin'ny université manko raha hoe lazaina aminareo dia maro ireo mpampianatra disponono maro ihany koa ireo mpampianatra izay nirosany fahafatesana izay tsy nisy olona ny tena mamelona ny fampianarana any amin'ny université ny amin'izao zareo dia ny vacataire izany hoe ireo mpampianatra tsiraikitra fa mivelona ny vacation isaky hoe mahavita fianarana dia iny le atao le déclaration isaky ny 6 mois izy teo aloha teo fa nefa amin'izao fotoana izao izy day efa 3 taona re izy zany tsy nabay kely tsa efa-taona efa tamin'ny 2018 mbola tsy azo hatramin'izao izany hoe verina amin'ilay tenin'ny verina amin'ny tenin'ny monsieur niasina dia midaty tamin'ny alina tao amin'ny réalité view hoe tiana mihitsy angamba le fampianarana raha zao no mitoy satria ny recrutement tsy misy ny vacataire izay mba manampy ny permanent manao an'ilay asa indray tsy omena vola ary ohatrany hoe mambony ihany le satria ireo vacataire ireo mamelo vady aman-janaka nefa manasonkely eny antso avy ihany angamba no atao hoe atsona ny ministère atsona ny
ireo tompona ndraikitra isa-tsokafy fa tsy ireo ihany efa ampianarana fa tiany ampalahelo Makasitraka toka. Misy resaka adaladala zay tamin'ny Desambra manao hoe tsy tokony hanao recrutement miaramila, hanao recrutement miaramila. Mirabo. Allô? Miaraba tompoko. Miraba tompoko. Salama e, salama daholo. Salamtsika. Momba an'le lalana ratsy raha ny fahafantarako azy tokony commune manavoatra azy. Raha ny fahafantarako azy hoa dia i namana olona tsara niditra teo tadidiko tamin'ny propagande ben'ny tanàna amin'izao nanohana ny ben'ny tanàna io namana olona tsara. Zavatra nyteneniny tamin'izay hoe raha io ben'ny tanàna io ny lany tsy fitenenana izy hiteny azy. Tsy haiko hoe aiza hoe iza namana olona tsara amin'izao mitsitsitsy any sa tsy mitsitsitsy. Alefa tenena izy anamboara lalana. Ny fahenoko azy loatra ny mody makatsy dia makatsy kely avy eo ohatrany hoe miteniteny fotsiny fa tsy haiko namana olona tsara raha maheno ianao rarisoatsika rehetra. Enony zany ny fahitako azy aloha izy ohatrany tena niteny foana kosa aloha izy teny izy nisy lavaka nisy tsy haiko. Allô, miaraba zala. Manaona tompoko? Gona amin'ny Moramanga ihany le miasa. Alefa Salama daholo gona. Aty aminay efa venirana ny alina maraina efa nanapa-kevitra koa ny district SNCSS koa fa tsy mianatra daholo mpianatra tamin'ny Jusqu'au Moramanga aloha. Mety betsabetsaka ihany tsy mahafantatra an'izay satria anaty Facebook io zareo manao partage an'izy amin'ny fomba ofisialy tsy mianatra zareo. Nefa bitsibitsiky no malala. Dia ho an'le resaka fampianarana io zany ny tokony ministère mihitsy no mahatapany hoe olana le izy dia any ambony any mihitsy tokony manapa-kevitra sy miady an'izy ny mpianatra kely ary no totofana anaty rimozena sy ny tariny dia efa mipaka zoa nefa le ministre sy ny tariny ary mipetrapetraka fotsiny nefa nisy tombontsoam-bahoaka no arovana amin'io dia makahery amin'ny mpampianatra miandro amin'ny poste budgétaire dia manentana antsika vahoaka malagasy indrindra ny lazaratra hitandrina amin'ny cyclone ity fa dia efa misy maratra izay vao hoe aiza mpanjakana sy ny tariny efa lasany aloha ty lazany dia mba samy mitandrina zay efa dia nasy daholo gona io mastoe misaotra betsaka gona fa nilazaintsika teo ihany fa ny Moramanga sy ny faritra ny analan'ny Jorofo ny Atsinanana raha tsy mianaka daholo ny mpianatra. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Ohatrany resaka lalana teo ny teniko voalohany hoe tena manao teo ny teny hoe commune manao azy. Raha ny fiheverako azy tsy commune kosa ny manao ny lalana fa ny fanjakana ministère miasa vety sa inona satria izay mahatonga le hoe faire faute d'entretien routier ho an'ny sy ny commune no mitasana an'izany angamba ny rano fahalako azy koa. Dia faharoa manaraka izany resaka fampianarana resaka fampianarana io dia miankina volonté an'ny mpitondra sy ny tompona andraikitra. Ve tena tianao an'izao marina ve tianao an'izao marina ve fa raha tena manana an'izay ny tompona andraikitra dia io ny matematisana voalohany. Saora tompoko. Ndasa zavay kely izy ny lalana ao anatin'ny commune na antsoina hoe lalana communal dia andraikitry ny commune. Ny lalam-pirenena no andraikitry ny asa vaventy. Zay le izy. Dia teo moa zany tsika le natonga tsika le safoka tamin'le io resaka io tamin'izany. I tantin ohatrany metran'ny 70 ans le amin'ny boky. 70 ohatrany hoe metran'ny 70 ans. Zay faharoa ho an'le namana olona tsara teo fa ny atao hoe miteny eny tsy mitsotraka azy hoe mila manompo eny amin'ny radio sa ahoana mila hopaina ve le olona aza manompa tantin aza manompa tiako lazaina hoe le hoe miteny mafy manontany mantsy izy ary ohatrany makasy dia makaroa dry efa miteny hoe misy zavatra tsy mety io sa hoe mila hopainga amery aza manao zany aza manao zany zany zay mbola mila tantaiko fangano zany fa dia koa misy resaka anankiray miresaka an'le fampianarana teo hoe misy zavatra na ao misy tambazotra ao
mihinana an'le vola mitazona an'le vola ohatrany borsa mpianatra ihany io a nahoana no mitady borsa le mpianatra farafaratsy indray mandeha isa-taona ahoana mahatonga an'izany e nefa le vola efa voaomana hoe ity a dia anninona moa an'ny voatokana anaovana an'ile borsa io dia ohatran'izay koa le vacation za zany mieritreritra misy tambazotra ao a mitazona an'io vola io mihinana an'io ohatry za miteny an'izany mihitsy misy an'izany ao azahoay zany misy azy a anjaran'ny asa tsy fantatra inspecteur de l'état sa inona ny filazan'izany fa mila masika rangava tsy mety amikorotana le tany samy fanjakana ka zay moa tam'izay tao amin'ny ministère aloha mila miteny ratsy zay miteny an'izany eto amrivo ka izy aminareo reo ny tokony ampidirina ponja tsisy hoany zany atsoy a tintin samy hafa na miteny mafy a miteny mahery a miteny maloto samy hafa daholo zany zay rehefa niteneniko taria voalohany taria hoe misy maneho ny heviny a dia sy misy samy mandray an'izay andraisany azy na premier na seconde allo rivotra zao momba an'le antsoavo ataony roro a dia zao no zao zany ny hevitra maninona moa no mandresy Ghana ny Madagasikara ny antony a dia tsotra fotsiny satria le mpilalao mahay any Ghana karakarany zareo a dia placeny any velany dia lasa professionnel any velany dia tsy mahay tsy vendrambendana zany mitavela teo a dia resy ny giasy ka maninona moa zany ny giasy a reo mahay reo atsika mahay reo andresy Ghana reo raha makarakarana mba azo hiditra amin'ny professionnel any velany fa tsy hoe vitana vola kely asy hoe 30 millions d'ariary mandalo fotsiny iny mena azy fa manizy raha mba placeny ny fanjakana fédération anina any velany mba professionnel any izy zay zany tosanareo efa karakaraiky reo dia alefatsika any andafy tenentsika rehefa aveo ny antsoava ataony roro zay fanampina ny joueur ny rehefa aveo ny tenenina fa lava le izy aza atao daholo le sisy lavabe zavatra fofoizitsika le izy ka fa mifehany fotsiny hoe zavatra teneniny ato hoe ny zavatra ataontsika rehetra na amin'ny radio na amin'ny Facebook na amin'ny Instagram na ninona mietsaika vantana any amin'ilay mpilalao daholo arapaina daholo namana atao amin'ny rivotra sy mpiaino toko somary sarosarotra vao tafiditra telo andro efatrano zay fa tsy haika inona ny olona avy ty Maurice Makary be dia be ny WhatsApp io sady WhatsApp no itangoronanareo menakavy no WhatsApp hoe toare za tiako tenenina voalohany amin'le lafiny toetrandro zany tiako tenenina sy tiako amafisina kely be mbola ho betsaka ny toetrandro sy ny andro ratsy mety hiditra miala miakabeazan'ny andro ratsy dia miala avy ty Maurice mandeha makany ny raha miditra mena varatra izy zany dia va miakabeazany efa nandalo taty daholo dia mety ho maromaro izy any tiaka katy tsara tsika raha manamafy tsara ny resaka amin'ny lafin'ny tafo ny kanala tokony diovina sy ny rehetrarehetra zany fa zay tsara fimarana sy tsara zao izy le fiteny malagasy zay dia zahatra tiako mbola mahenjy ianareo mahenjy zay zahatra tiako lazaina manaraka resaka io fampianaranay dia zao e io zany tsy le re male hoe hitady toerana ao amin'ny mpampianatra ihany ny problème fa ny akapobe ny fampianaranao Madagasikara mihitsy nefa tena simba tanteraka matoa misy karazana fianarana mijoro kely isaky ny elakelan-trano tsy roa lasa société le fampianarana tsy nahoana hitan'ny olona efa bodraka tanteraka amin'ny fampianarana resaka ara-panjakana zany zany PPSC ary lycée zany tena zany nahatafitany akabeazan'ny malagasy amin'izao taona zao nefany aiza izy amin'izao tena mampalahelo fa raha tena tia androso maro Madagasikara raha pitso raha afaka pitso sy ny tanjona manaraka jereo io tena zavatra io mibazy tsisy olona hoe maniditsidina be dia lasa manafaizana raha tsy mandala avany amin'ny bazary ny ambasy fa dia mitota betsaka rehefa tenenina teto efatrina amin'ny atsy ny ela mihitsy hoe ny taloza ny olona makany privé zany olona tsy dia tena afaka ry amin'ny fanjakana ka zao mifanohatra le izy miaraba tompoko ana miteny rehefa aveo miarabo salama daholo salamy
Ie, mandray anjara kely amin'ilay adihevitra mahakasika ny fampianarana. Alefa soara. Satria le fampianarana lasa indraindray atao ambanin-davatra. Tena diso lasa ambanin-davatra loatra mihitsy na resaka budgetisation na mahakasika ny fampianarana rehetra any ka lasa atsirambina ny fampianarana eto amintsika. Tsy sanatria manambany ny mpampianatra malagasy fa indraindray eto amintsika atao lasa ho an'ny olona tsy mahita asa ny mampianatra eny amin'ny privé. Lasa tsy manana niveau ny mpampianatra eny amin'ny privé indraindray fa tsy ny amin'ny tsy hoe izy rehetra akory ny lazaiko dia normal be raha midina koa ny tahapahaizana eto amintsika ny tahapahalalana fa maninona raha andohariny indray mandeha ny rafitry ny fampianarana motiveny ireo mpampianatra ireo mba ho avy le taranaka any erinany ane. Nalaza anie zany hoe raha mise zany taloha Ie, raha mise mpampianatra fantafoanafoana sandisandy ihany eny ary dia mirasoa anareo loany daholo ihany. Tsy vazovazo ny teneko zany fa nalaza zany hoe raha mise iny raha mise mpampianatra manana 404 mainty hatramin'izao ary mbola malaza mihitsy raha mise Ramsa. Ramsa. Miraba tuko. Miraba tole malaga rika miraba. Salam. Dia makin di nama ulah cara. Di ulah kinin nanti ini. Jadi kan dalam tin ya. Di dalam tin dia mungkin rental sesuatu lah. Tin ujian nama. Tidak bisa tin. Sampai itu ke company bangunan apa dilakukan jadi itu di panuan nama pada kemudian bisa di ya aku saya beli ke Papianaran pada kamar sarawi laut tahu ya kilau ini kalau tema itu mandi tiap mana tapi kita ke Papianaran itu salah satu desa Kamandi, alayel keli ini kecil menida ke lata ke, palan ni problema apa? Pada kama, le tulah, tuh na dekta Papianaran nasional di Papianaran berbeda, nanti saya nanti kan dari di kata tidak baru kan, apa kata orang di berbeda, yang tema tak kalau ini ada yang lalu saya juga karena di padakan nama saya nggak pulang mandi ayo yan jadi aku ular keliting di betul harus keliting notin wetna kita vanasa kuli Papianaran lah tadi ulam tak jasa pun di jangan kan jalo itu mar nama di Jerman nanti kan tadi misalkan di Papianaran aku tinggal apa kata sama kuli Papianaran apa kata di sana apa kata pun yang kalau aku Tapi misalkan di Mubantala nama di Jerman itu itu pun nanti akan di sektor. Acho que ele notin yan. Makasih Jack. Amlay suskevitra sy ny le resaka nataontsika na famafota amin'ny taona maro efa lasalasa ny le hoe zay olona teo zay tokony nanaovana émission spéciale mihitsy fa tsy vita eto zany édition spéciale zany hoe ny lalam-pirenena faevatra zao raha isika miainga avy amin'ny gara dia miodina makety dia makany tamin'ny mena iny lalam-pirenena faefatra route nationale izy iny fa rehefa nanazava moa zany zareo dia hoe adidin'ny commune zany ny karakaran'io mifanaraka amin'ny travaux publics ny lalam-pirenena voalohany na taperony ny zareo Aty am Blue Line TV oara te hijery baolina kitra tonga manao recharge bouquet magique sport na ultime plus eny am-panjara Blue Line amin'ny sarany manomboka amin'ny 10,400 ariary montsy dia arao mivatana amin'ny bein sport sy new world sport ireo fifaninanana amin'ny taranja baolina kitra rehetra maneran-tany aty am Blue Line TV ihany no mahita ireo fandaharana tianao indrindra nefa mbola miaraka amin'ny baolina kitra koa ireo rehetra ireo amin'ny sarany mora indrindra hatrany eny am-panjara Blue Line narany fotoana e
Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé dans la voiture. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Nareo ve hijanona sa hiaraka aminay ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 12 febroary 2024 amin'ny 3 folakandro miaraka amin'ny Mahaleo otronindreo taranaka ny tapakila Fanzone prévente 7000 ariary azo jifaina amin'ny hektaraka tapaka Carib Hotel Analakely Creator Service King Mahamasina famandriana Ticket Place Masine jiro sy feo miritsoka média officiel RDJ panoana officialy THB Orange. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao RDJ Musique Tropical Masculin Mietska Mon amour talou Wada Sioux Okadag Nathan Nathalie Naël Sitsota After Simitodo Big MG Apenar Kwanao Daddy Love Leila Fulamena Talvis si DJ Pablo Miudna Samuela Mandesazar, Fituni Ira Nankafisnao, Amni SMS, Orange 032 32 00766, Na 033 56 00766, Si 034 34 00766, Code TML. RDJ. Tiku Namaku. Rivta. Mandray iny le ataoko hoe mifamaofao kely tamin'le resaka iny azafady indrindra manomboka eo amin'ny Garansoarano ny lalam-pirenena voalohany dia makany anaty tunnel any eo mihitsy ny PK0 PK0 dia iny lalam-pirenena voalohany lalam-pirenena faharoa mandala Taranarena Nosy dia raha misy ny anatin'ny lalam-pirenena dia iny le tafiditra anatin'le fer ny fikojakojana anazy fa ny akoatran'izay raha ery amin'ny tapony Besarety ery kosa ary ery Andravoanga ambony ery kosa budget communal kosa iny nge le fifanarahana petraka hoe karakarain'ny commune ny ao anaty tanàna fa dia tamin'izay moa tsika le niteny hoe Erika mihitsy ary no niteny azy hoe mandalo eo zazafotsy lalam-pirenena fahafito commune zazafotsy commune zazafotsy zany tanàna anankiray dia rehefa mandalo io zany izy dia adidin'io commune io zany mikojakojan'io lalana io sur 2-3 kilomètres eo le tanàna ohatran zany ke zao mahitsy ange lalam-pirenena fa efatra fa ratsy eny ao mahitsy izy afaka miantso vonjy rehefa tsy vitany olo tira vonjy io lalam-pirenena fa efatra mahitsy fa ratsy ne zany lalana anaty tanàna mahitsy fa maka fotsiny hoe maninona rehefa miditra tanàna ao ratsy foana ka mandroro ny olona manina mandrora mandrora amin'ny goudron sy tiany goudron le rora mamany mandrora amin'ny goudron ia ary rehefa iny tsika fa meloha zany aloha dia efa zava-dehibe amiko loatra ity afatry ny coach Roro ity satria dia ainy zavatra zay avoakantsika rehetra na amin'ny fampelezam-peo na amin'ny televiziona na amin'ny ireo tambajotra dia mitraika any amin'ny joueur daholo fa fangatahan'ny Roro ato moa zany dia hoe zavatra miabo re mba soratana tompoko dia mba omeo moraly sy courage reo ankizy ireo
fa ny match rehetra dia tsisy azo amevanina nandresy any Ghana tsika tamin'iny a nefa dia misy ireo a kritika mavaivay ao amin'ny joueur dia manarak'izay koa izy a raha mahazo voalohany tsika ao amin'ny vondrona dia mety a iona amin'ny ekipa izay Ethiopie sy Mozambique fa raha faharoa tsika dia mety iona amin'ny Cameroun sy Algérie izay mafimafy ihany kokoa dia izay no hoe ampio ny fanohanana azy amin'ny lafiny rehetrarehetra ny joueur-ntsika Alefa Baria. Mandray vahiny tsika eto niverina eto ny USM Business School miaraka amin'ny Priska tsika afaka manara ohatra ihany koa ianao mihaino amin'izao fotoana izao mametraka fanontaniana ao anatin'ny mivantana Facebook na mivantana YouTube dia hitanay avy aty jery zay io a miaraka amin'ny Priska. Ia, faly miarabantsika rehetra atao amin'ny fandarana rivotra sy ny mpanaraka ny tokantrano anatin'ny bila tsirairay ihany any an-dalana dia anao fanetanana faraparany izay ao avy amin'ny USM Business School zany ho an'ny rentrée décalée amin'ny 30 janvier izy io ny USM Business School moa zany araka ny fahafantatsika dia business school izy io manome formation à 2 ans à Madagascar, bachelor 1, bachelor 2, des 3e année en France, na master 1 à Madagascar, des master 2 en France. Na ihany koa misy ny atao hoe départ direct aminay ho an'izay manam-paniriana tonga dia andeha any France. Tsy manao aller retourner na manao aller retourner fa tonga dia mandeha any ivelany. Dia mbola misokatra koa ny rentrée décalée ho an'iny ho an'ny finance, ny expert financier sy ny management informatique. Miankina aminareo ve sa miankina amin'ny olona le hianatra miankina amin'ny ankizy hianatra ny hoe mbola nao an'le ritoana na rotoana eto na tonga dia miankina amin'ny ankizy mianatra sy miankina amin'ny parcours zany satria misy ankizy ohatrany hoe tsy manana niveau izy na ihany koa hoe te hanangom-bola tsy manana le fahefana tonga dia mandeha any France directement izy na ihany koa hoe nanao entretien izy mety hoe vonona izy ara-bola vonona izy ara-tsaina fa rehefa manao le entretien izy rehefa jerevana ny dossier dia tsy ampy ny basy dia misy réorientation izay ataonay. Izay raha manana mpaniriana noho ny fianarana aminareo inona avy zany ny zavatra hoe takiana ao anatin'izay? Ya, ho an'le première année aloha zany ny tena nentanako eto an'le première année rentrée décalée izay eto Madagascar les 2 ans mila mametraka dossier tsotra kely ny 3 derniers relevés de notes zany hoe première, seconde, terminale ho an'izay afaka bac dia ny relevé de notes bac, diplôme ana bac afaka miandry kely satria amin'izao somary tsarosarotra maka an'le diplôme matetika 3 semaines 3-4 semaines vao mivoaka le izy dia afaka tonga dia apetraka aloha ny relevé de notes sy ny amina dossier dia afaka complétena avy eo zany le diplôme ana bac, ny lettre de motivation, CV, photo d'identité, CIN ho an'izay efa ampitoana, acte de naissance ho an'izay mbola tsy ampitoana. Loatra ty Priska ataovy miadana tsara na tsy nianatra tsy dia azoko tsara ty Joanne Jo hoe na tsy nianatra tao ary avy eo no mety rehefa afaka baka zany ankizy anankiray dia afaka se renseigner izy aloha manantona anay misy séance d'orientation kely izay ataonay pré-entretien kely mba ahafahanay mahita tsara niveau an'ilay ankizy afaka ahafahanay manome ny tourmarque arakaraky ny zavatra tedaviny sy ny projet no zany. Fa ny mafisana kely an'izay fotsiny ho an'ny ankizy rehefa afaka bac ianao dia aza miandry ela be maka noty sy maka diplôme fa iny ilainao foana amin'ny fiainanao mantsy iny toiziny ianao dia mbola misy plasy vitsivitsy ao aminay zany ho an'io rentrée décalée io zany mpianatra miditra aminareo 25 étudiants maximum par classe zany. Zay le hoe tiako taloha. Zatra nianatra tany le 5 20 dia mafisika kely tronc commun le eto Madagascar management, commerce international, marketing dia le any France no misy spécialisation dia manana plus de 10 spécialisation zany izay omena ahafahan'ny ankizy mandeha avy eo
Ao anatin'izany e-commerce, marketing, communication, RSE, sciences politiques, relations internationales, agrobusiness, management territorial, environnement, RSE, développement durable, développement humanitaire, marketing social, entrepreneuriat social, entrepreneuriat des finances, comptabilité. Omni-secteur tertiaire, oui. Izy ny birao anareo, ny birao atsika. Eo amin'ny Colisée, efa moa zany zao fa tsy prête tsony filazana. Amin'ny deuxième étage, route-ny université makany akato zany, eo amin'ny ankavanana eo misy an'ilay immeuble maintimainty ngeza be io, dia amin'ny deuxième étage no misy anay. Rehefa manatitra an'ilay dossier ve Colisée le Passanimalo. Fa tsy Colisée. Dia tonga dia manao entretien sa Passanimalo tsy mifangaro amin'ny tsy adana dia mifangaro amin'ny samy manana ny filazany anazy ny olona rehefa hoe shoprite akaty, shoprite le faritra io tena Passanimalo fa ny ambonimboniny io vao tsy adana. Ie, mbola Passanimalo angambany io. Misy miteny koa raha hoe mavaratra Tamora. Ie. Avaratra ambany. Miakatra ambony ny avaratra Tamora fa io Passanimalo dia mandrosondroso kely aloha dia Tamora dia mandrosondroso aloha kely ny tsy adana. Malma. Dia amin'ny deuxième étage ny immeuble le Colisée misy anay. Dia raha misy fanampanazavana momba ny frais de scolarité, ny frais de dossier sy ny détail amin'ny programme na misy tianareo fantatra amin'ny atsipiriany zany ny presque ao anatin'ilay manatitra dossier ve tonga dia manao entretien miaraka aminareo sa nareo no manome fotoana mila manatitra dossier dia izay ihany manome fotoana ao aorianan'iny hoe amin'ity fotoana ity nanaovana entretien sy test à deux niveaux français dia anglais culture générale no test ao zany. Dia raha misy mbola ao anatina fisalasalana ary ny ankizy anankiray inona marina re zany ataoko nareo afaka manampy tsara mihitsy ao anatin'izay. Ie, ao anatin'ny asanay sy tanteraka zany izay tsy hoe io le formation dia varotana fotsiny fa araka ny efa averiko foana hoe ny izay conseiller en termes d'orientation na ho an'ny ankizy secondarany na première anomanana ny rehefa terminale satria izay matetika ny tsy ampy ho an'ny ankizy eto amintsika izay séance d'orientation izay dia aveo very fotoana very vola disy filière na aveo vita fianarana dia tsy vita le asa tena tiana ho atao. Ny disy filière io ihany fa le ray aman-dreny forcer anazy any amin'izay reviny io mantsy fa fahavoazana tena soa ihany ianao fa ny tena izany na rarotiko kely azy. Itsika ray aman-dreny sy ny ray aman-dreny taloha izy ny te hanao dokotera dia ny ankizy miforceny hanao dokotera. Azonareo le izy dia le forceny le ankizy rehefa avy eo hoe enao ataoko gestion no ataonao. Izy manaizana manindrona dia fa izay ny tena tsara izay anareo izay hoe afaka mandray any ankizy izay amin'izay séance d'orientation tsaratsara angamba manomboka eo amin'ny première io izy. Première na seconde ary misy ankizy vao seconde dia efa manatona aminay. Mbola mifaoraorao saingy satria mba mametraka anazy hoe satria azonao première mantsy izy vao hoe scientifique sa littéraire dia mbola misy an'ilay matière anankiray iny ka zao rehefa mifamivety dia mirary soanareo amin'izany manana page moa nareo? Oui, en page Facebook ESM Business School na ho an'ilay départ direct misy ihany koa ny BSM Éducation dia ao daholo ny information rehetra. Dia ny numéro téléphone 032 87 137 18 na 32 87 137 11 na 32 87 137 10 032 87 137 18 na 11 na 10 dia ny adresse mail contact@esm.mg. Dia ho an'ny ankizy izay mbola tsy tafiditra tamin'ny rentrée septembre fotoana izao tsy andaniana mba tsy ahaveranareo herintaona hoe andry amin'ny septembre vao première année opportunité be ty rentrée décalée ty zany ho an'ny ankizy dia amin'ny septembre nareo deuxième année dia amin'ny herintaona nareo tonga dia troisième année. Izay ny avantage an'ilay rentrée décalée. Makasitraka Priska tsika rehetra dia mbola mandray anareo soamantsara mihitsy izay. Alohany andraisana ny Monsieur James dia misy zavatra very ty tena iangavianantsika rehetrarehetra dia reto draiso aloha
Iangaviana zay nahita carte grise licence patente 2022, visite technique, assurance mama, carte violette, carnet d'entretien de la voiture marque Mazda Eclipse, des numéros à l'automobile 3635 TAN, tena Iangaviana mitondra amin'ny anarany Ramananandro Andriatsolofo Jean. Dia verivery tena kakaiky ny ampasika tena pasika mihitsy moa zany tena pasika teny ireo taratasy ireo omaly tokony tamin'ny atoandrotoandro teo zany fa tsy tokony hoe tamin'ny firy atoandrotoandro teo dia Iangaviana zay mba mahita anazy mitondra amin'ny anarany Ramananandro Andriatsolofo Jean dia averiko le laharan'le izy 3635 TAN ligne 119 raha mahita amin'ireo taratasy ireo dia mba iantso ny laharan-tarby 034 04 925 13 na ny 034 15 306 87 na anatitra anazy aty amin'ny RDJ izy valosoa menanaony tsy misy arakaraka tena ilaina be mihitsy le taratasy satria vao aingana kely mihitsy izy io no azo tarahina be mihitsy le raha misety hoe tena ao anatiny tsy fisina hikarakaran'izany zavatra izany karaha mba mahita ianao dia azo valosoa mifanaraka tsara amin'izay moto very aloha vetivety erika ray maso valo moto very maika be tiana zandrikely namana zay very teria fatry mamasina izy vomaly ariva moto grise pandrone nakazy ary dia nentin'izy ireo nitsoky grise zany ny laharana amin'ilay moto dia ity hoe numéro an'ny moteur zany 4DM 071 129 zay zany le izy gris ny mitroky very io zany dia mba Iangaviana zay mahita azy mba ampilaza avy hatrany ny gendarmerie makasika an'izay rehetra izay izy le miantso raisika aloha zany vahiny sady ampidirina any président rehefa avy eo Monsieur James Timala Brocante fanoatra azy fotoana azy James efa fanoatra azy James James misy GMS misy miaraba ny fandarana rivotra miaraba reto mpanetandreto vaovao ny taona dia mirary soa ihany koa ny fandarana rivotra tonga eto indray ny Tinala Brocante tonga eto Tinala Brocante fa ezaka ny mefavapo ny mpanjifa ho avy indray nientana manaraka atsoatsy tsy ho ela izay indrindra no antondian'ny Tinala Brocante eto indavy reo avy eo reo ateto aloha allo surprise no avy eo ny fa misy aloha zany izay itsika miezaka zany zao manalalaka indray ny toerana andraisana an'ilay entana vaovao nisany mampiavaka ny Tinala Brocante moa dia Tinala Brocante mihitsy no manafatra entana efa ny asa avant de la France occasion de France daholo zany entana izay amidiny Tinala Brocante izay mihitsy no mifidy sy manangona ny entana avant de la France sy mampiditra azy eto Madagasikara mba ho fanomezana fahavapo ny mpanjifa efa fantatra Tinala Brocante ny zavatra andrasany mpanjifa eto Madagasikara izay indrindra no nahatonga azy safidy ny tenany mihitsy no manangona ny entana avant de la France Tinala Brocante dia hitanao eny Soanerana ambany raha miala avaty anosy ianao hoan'ny kadimbahoaka mandalo ny gendarmerie pirenena iny dia rehefa tonga eo amin'ilay rond-point ngeza be makany namontana iny eo amin'ny ankavanandalana io misy azy ngeza be mora hita kely ary mora fatarina taloha mantsy efa fatarana azy rehefa mandeha dia misy bisikileta foana eo zay indrindra misy mbola feno eo misy entana bebe eo amin'ny devant eo misy vitrerie mbola tazanao avy amin'ilay vitrerie ihany koa ny entana rehetrarehetra ao amin'ny Tinala Brocante karazany entana rehetrarehetra izay ilainao amin'ny fampiasa andavanandro dia hitanao amin'ny Tinala Brocante na ao amin'ny efitra fandriana zany na ao an-dakozia zany na ao amin'ny salon zany dia hitanao amin'ny Tinala Brocante hatramin'ny fanatanjahantena zay rehetra mikasika fanatanjahantena hitanao amin'ny Tinala Brocante ny kodiaran-droa bisikileta dia hitanao hatrany amin'ny kely ka hatrany amin'ny lehibe hatramin'ny ankizy ka hatramin'ny lehibe hitanao amin'ny Tinala Brocante daholo zany ary ho fanomezana fahavapo ny mpanjifa ihany koa dia efa vatsiana entana koa ny amin'ny annexanay eny Anosoa Ambohimanarina akoatra ny pièce détachée ho an'ny fiarakodia majinika fiarakodia européenne daholo no amidy ao kojakoja fiarakodia européenne dia izay karazana entana hitanao ty amin'ny Tinala Brocante ty Soanerana ambany dia hitanao eny Anosoa Ambohimanarina avokoa Tinala Brocante koa dia manana page officialy na tambazotra eraserany
afaka mifandray ve misy entana vitsivitsy eny tompoko le zana alimentena amina karazan'entana maromaro mihitsy aho fa mazava ho azy fa tsy ho izy rehetrarehetra no hitanao any fa mavesatra ihany raha mbola karazana 6 à 8 000 article no de avesatra ihany fa de hitanao any ny page-ny Tinala Brocante daholo zany ireo karazan'entana misy ao amin'ny Tinala Brocante. Eto zany dia hanome fahafapo ny mpanjifa Tinala Brocante ka apidina hatramin'ny 300,000 ny vidin'entana rehetra, ny karazan'entana rehetra dia voakasika izay fihenam-bidy 300,000 zay. Ho an'ity volany ity ny manaraka mbola hoe rahantsika mahita hoe ihany. Arakaraky ny stock ananantsika no anajanonantsika azy hoe hatreto amin'izay ny fijanonana ny fihenam-bidy. Hatreto zany aloha dia miantso anareo mpanjifa. Tongava fotoana fanararaotana zao. Fotoana fanararaotana zao mba samy ianiko ny hatsaran'ny entana, ny kalitaon'ny entana ao amin'ny Tinala Brocante. Hitanao eny amin'ny Sonerana ambany manoloana ny rond-point lehibe makany Namotana ary ny Nosoa mbo manarina dia ampitan'ny fampiadiana Kola. Eo amin'ilay hoe Royer autopièce. Ao amin'ilay Royer autopièce zany dia sady misy entana kasika ny kojakoja-piarakodia, misy koa ny entana kojakoja. Tena tazana am'ileny mbo manarina io. Efa tsy izay intsony raha vao mandalo eo ianao. Efa miova efa ela tsy mandalo. Ilainao zany tsy mandalo. Vaovao ny taona dia ezahana avaozana ihany koa. Menimenina be ny avy amin'ny tapany andrefana iny hoe lavitra be maka aty Sonerana dia nezahana fampizarana ny entana. Dia ny alimentena koa entana zany ny amin'ny Nosoa mbo manarina. Ny alimentena koa napitsika koa zany napitsika entana koa zany eny amin'ity Tinala Brocante eny Nosoa ambo manarina koa tandremo Saodiso Anjara tongava maro fa ny vilala ho nitsindro manjy ambavahady fotoanan'izao anasanantsika mpanjifa. Ny lera fisokafanareo sy ny andro isokafanareo. Tinala Brocante dia mivoa amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva tsy miato. Ny ekipa dia vonona ny andraintsika tsara avy apikitsikina ary vonona ny anome fahafapo ihany koa ianaretsika rehetra mpanjifa. Tadio fa ny karazana entana rehetrarehetra zany izay ilainao andavanandro dia hitanao ao amin'ny Tinala Brocante. Sady afaka ifampiresahana tsara zareo raha nientsika nisy fotoana teto hoe metraka vonsa kely na hoe sindrasindra nandalo dia hoe ty ohatra ny tiako tena efa mbola tsy ampy ny vola. Isa mampiavaka ny Tinala Brocante zay azo resahana daholo ny rehetrarehetra. Izay afapo ny mpanjifa zay ny tanjo Tinala Brocante. Afaka miadivaritra kely koa tsiny. Azo atao no miresaka tsiny. Azo atao daholo no miresaka. Azo adino ara zany fa tongava. Misy karazana entana bebe ao na buffet, na bar, na salon, na horloge comptoise, service complet en porcelaine, ny chaîne fi, ny kilalao isan-karazany, ny bicyclette, na mateloa mbola ananantsika karazana bebe, ny bibelot en cuivre sy en porcelaine, ny télévision, ny article de gâteau be dehibe sy ny sisa. Tsy diso anjara ianao raha mandalo ny amin'ny Tinala Brocante. Ny faniriana dia samy mivimbina daholo rehefa tavitrano dia mivimbina ianao. Feno fokotra. Ananatsika daholo zany. Misy daholo atao rehetra. Afaka manafatra entana aminareo ihany koa ve raha ohatra ka tena misy hoe azo atao tokoa no miresaka demelo raha misy zany commandinao dia ezahany Tinala Brocante no mijery sy mitady an'izay entan'izay dia azo ifampiresahana ihany foana na ny vidiny na ny kalitaon'ny entana. Manahoana eo aminao hoe sehatra ny hoe livraison? Ny livraison aloha hatreto dia tsy mbola manatanteraka an'izay Tinala Brocante fa anjara ny mpanjifa ihany no miezaka maka ny entana sy mitatitra ny entana. Na any amin'ny province maro mihitsy zay, na any amin'ny province zay zao manana client any amin'ny province tena entana ngeza fa tonga izy dia izy ihany no miezaka mitondra ny entana. Ny laharan-tarobia Monsieur James? Laharan-tarobia azahoanao any Tinala Brocante dia eny Nosoa ambo manarina dia ny 034 28 113 93, ny 034 28 113 93.
zay zany a no ahitanao a ny fifandraisana ny tianara brokanty nosoa mbo manarina ho any tianara brokanty ny sonerana ambanydrayanana boky tsy manana misy manana boky tsika misy karazana boky maromaro misy tsika atrao hatramin'ny BD a misy karazana maromaro siriana BD ananatsika Linina Ravelor Soto miteny hoe tsara hitana be ny tianara brokanty sora tompoko izay indrindra tsy ahita zavatra ratsiratsy zany mihitsy anao amin'ny tianara brokanty tsara daholo ny kalitaony hitanao afaka mifandray amin'ny tianara brokanty koa ianao amin'ny laharataribia 034 29 314 91 034 29 314 91 izay a ny fandraisanao amin'ny tianara brokanty inisonany ambany parkina atsika mazaka hatramin'ny fiarakodia enina avakely raha voiture légère zany fiarakodia enina eo malalaka tsara amin'ny fiarakodia raha embouteillage ndraiky koa dia mbola afaka miaina tsara tsika sy afaka eny tompoko tina TINAH tianara brokanty zay ihany koa no page official za somary ty tena kely aloha manontany anao vehivavy satria za vehivavy ina zao mba hoe zavatra vehivavy ao eny vehivavy indrindra no tena vehivavy no tena vehivavy no tena zay ilainao rehetra raha tokantrano na tokantrano soloa tokantrano zay fampiasa andevanandro hitanao roa zao lehilahy miteny hoe andao makaty mijery monodina makaty vehivavy mitarika makary tadiavinao na table basy tadiavinao na WC table basy table solo table na coiffeuse tadiavinao hitanao zany ianareo vehivavy no tena manatombona ny vehivavy asiana ankizy akoatr'izay a ty fanatanjahantena dia mahazo tombony ihany koa izy ny kasika moto manana karazany maro mihitsy izy tsika any ao tonga ava fa misy karazany maro eny topo de marque itsika indray a dia tsy ekena fa entana efa avy niasa fa tena mbola mikalitao tsara dia tsara na ny marque tsara tonga ava misy fitidiony page official tsika fa misy karazana kasika moto tsara tsy diso fanantenana raha mandalo amin'ny tianara brokanty fandraisana mafapo a mora dia mora kalitaony entana ao amin'ny teny ilayntsika minakavy azy teny tompoko mankasitraka i monsieur James etaketany faraparany aloha reto olona reto andalo eny amin'ny fivarotana dia misaotra ny fandarana rivotra nandray any tianara brokanty any eo manentana ny mpanjifa fotoana fanarotana zao ny entana rehetrarehetra dia azahoanao fianambidy a 300 isanjato zay karazana entana rehetrarehetra amin'ny tianara brokanty ananatsika ny tapis misy tompoko ananatsika ka aza mitaraikiraiky aza varina amidonaka ozy raha zay fa atao dolo ny olona naka vidin'entana mora qualité n'entana tsara dia tsara tonga ava maro miandry anao ny ekipa ny tianara brokanty na eny sonerana ambany anoloana ny rond-point lehibe mankanina motana na ny nosy vavaka mbo manarina manoloana ny fampidiana kola zay fa dia mirary soa ny fandarana rivotra mirary soa atsika rehetra mpanjifa tonga ava maro tompoko mankasitraka tompoko dadabe aniny akipio hoe masony dadabe akipio hoe masony dadabe io aiza aniny lahy aiza zao zay vola be miraraka eo tsy mandovo aly lika lahy ty izany lazany lahy zany loma tompoko papier toilette sorte d'eau manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault nifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mareva iny zay malasa olona alasinainy karazana larobilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau